Riavana malala rehetra amin'ny tompo ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra ity alahady maraina ity indray tonga hanome voninahitra azy eto amin'ity vavahadin'ny lanitra ity. Ary indrindra ihany koa miarabany reny rehetra izay tsarovana amin'ity andro androany ity ho fety fankalazana sy fahatsiarovana ny reny rehetra. Teo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany izay omeny antsika isan'andro ary zany mbola afahantsika mijoro eto amin'ity toerana ity ka dendentsika rehetra hanome voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra neo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato ka ny andeniny voalohany hatramin'ny andeniny fahaefatra, ary rehefa vita zany dia nira fahavalo amby folo ny firana protestanta ny andeniny voalohany ihany. Salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny andeniny voalohany hatramin'ny andeniny fahaefatra, iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay tory. Fa lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazany. Ny taranaka rehetra samy midera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Amen. Ny feonay rehetra zao dia hitanay mideranao ry andriananarinay na ambany aza izay. Ndiny voalohany ihany. Ny feonay rehetra zao dia entinay miderana ry andriananarinay nambany aza izay dia diana ry andriananarinay nambany aza izay. Afaka isika. Voninahitra neo anao ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Dera sy mankalaza anao zay ame voninahitra anao fa inon'Andriamanitra lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Loavinay tampoloha satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, tokana sady marina, ilay ny andohanay ary mbola hiafaranay. Jehova tompony maro no anarany. Zay fa izy hatrizay ary mandrakizay. Manao ny lanitra ho seza fiandrianany, ary nanao ny tany ho fitoeran-tongony, ka any Jehova ny tany sy rehetra eo aminy. Dia tanteraka voalazany soratra masina fa zao aloha noforogniko izao, zao ny manambara fideranao aho. Mideranao zay Jesosy,
ianao ny tomponay sy mpamonjy anay, ary tsy miova ny fitiavanao, fa mbola mivavaka ho anay sy mifona ho anay isan'andro eo an-tanan'ankavan'Andriamanitra ray. Zany nahatonga an'Andriamanitra mbola nanatsotra ny tanany iray tamin'ity anio ity. Fa raha tsy zany efa tsy misy tety intsony zay, satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota, ka raha vao miratra amin'ny masoandro mandra-piletiny dia maloto foana ny fon'ny zanak'olombelona. Zany no misaorana ianao Jesosy Tompo, zany nankalaza ny asamezana voninahitra anao, fa isak'izay manoto zay dia ianao no manangan-tanana sady manome voninahitra an'Andriamanitra no mifona ho anay mpanota. Tanteraka anay araka-kehitriny voalazany soratra masina vaovao isa-maraina amin'ny famindram-pon'i Jehova, dia izany tsy nalany ndritra anay, ka tonga hisaotra samy voninahitra anao eto zay, tonga hivavaka aminao eto zay, tonga hidera isan-kalaza anao eto zay, eto nangatanay aminao, ary eto koa no andindinianao anay tahaka ny fandindiniky ny mpiandrondrony ny ondriny. Kanefa Jesosy tsy mba mahay ny fomba neny an-danitra zay, fa rehefa mba mijoro tahaka an'izao, zao no mba fanajana faratampony, miondrika mpanajana, hanaja sy manome voninahitra anao, ka na dia tsy mitovy aza, fa ndray any an-danitra, ndray mbola ety ambonin'ny tany, dia mindra n'izay ny mitsombotsombony ihany aza aloha, ny amin'izay fanao any an-danitra any, mba irahanay miredina manome voninahitra anao, mba ho santatra izay ataonay koa rehefa tonga an'izay ratra izay. Ka dia raiso izany Jesosy Tompo, fa vokatry ny fonay manao hoe: masina, masina, masina Jehova Tompony maro, endrika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Anao ny raha 500 sika ry havana amin'ny firana protestanta hoe ny teninao rehetra ry Tompo ty anay no tsy mba manapetra fa to mandrakizay dia andre ny tenin'Andriamanitra isika. Ny teninao rehetra ry Tompo ry anay no tsy mba manapetra fa to mandrakizay, orevona vokoa izay retizay, aretra tokoa zahoeninao izay. Vavaka ho an'izany tenin'Andriamanitra izany sika. Sotranao zay Jesosy, handre ny afatry ny soratra masina zay, mba ho toky sy herina indray hoentinay mamakivaky ny amin'izao fiainana mandalo zao, entinay manova ny zavatra rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao koa nefa zany, ary hoentinao manasitrana anay koa araka ny tenao efa nandefa nytenikao mba hasitrana azy. Ka ireny teninao reny dia tsy hiverina aminao foana raha tsy efa mirinina tamin'izay nanondranao azy ary nahatanteraka ny sitraponao. Zany nefa dia tsy ho tanteraka ty anatinay, raha tsy ny fananao masina mihitsy ny manokatra ny fonay tsiraray avy, anova ny fovato tonga fono fanjakan'izany teninao zany, mba tsy hompiany mpanadino zay Jesosy Tompo. Ka hamitaka ny tenanay fa mba hompiany-paka tokoa zay, mba ho famonjena ny fananay tsiraray avy. Mitenena Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zay. Amen. Eny ry havana dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra, indrindra ho an'izay tara-fidirana, fa ndraindray moa vehivavy tara-fidirana ihany, mbola be kenokenina ao an-tokantranao, mbola tia manosinosotra sy ny karazany,
ka dia arabaina rehetrarehetra atrany ambony rehetrarehetra any a sotran'Andriamanitra na satrany ty andro androany ty na dia mangatsika aza mbola tonga miazakazaka ny andro ny mangatsika fa mifotsika mafana zay a mafana fo daholy fa zay mangatsika any alao angatsika fa soratra masina moa dia efa mampilaza mihitsy hoe iamaro amin'ny andro farany a dia angatsika ny fitiavany maro ny fitiavana mihitsy ny mangatsika fa tsy ho anao zany tsy hoa fa lao an'izay olona mangatsika any ny tenin'Andriamanitra moa zay nosafidiana eny tsy nosafidiana raha va tonga amintsika rehetrarehetra koa dia arak'izay voasoratra any amin'ny Luka 7:10 Luka 7:10 atomontsika amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany nisy ny sasany teo zay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjoan'ny Galiliana zay naharoaroan'ny Pilato tamin'ny fatin'ny rany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ataonareo va fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra ny Galiliana rehetra satria nozoiny zany zavatra zany izy. Tsy ho zaho aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary reny 20 reny zay nianjaran'ny tilikambo tao Siloama ka maty ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina tao Jerosalema reny. Tsy ho izaho aminareo raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary nanao ty fanoharany ty izy hoe nisy olona nanana aviavy nambolena teo amin'ny tanimbolobiny dia nakeo izy nitady vo taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpanamboatra ny tanimbolobika, indrefa 3 taona zao no tonga nitady vo tamin'ity aviavy ty fa tsy nahita. Ka pao io nahoana iny manimba ny tany fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika angamba mbola amo ihany izy fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany. Amen. Andro fety ny fetin'ny reny moa dia isan'ny malaza mihitsy ary zay lehilahy dia tena miondrika mihitsy ohatrany tsy dia raha inindreo loatra zay rehefa fetin'ny ray any atokantrano any fa dia mipiripirina daholo ny mpianakavy rehefa fetin'ny ray fa rehefa fetin'ny reny tompoko dia miolomay mihitsy feno ny tsena vidy fanomezana ho an'ny reny ka dia tsy maninona fa tsy mialina nareo zay koa fa zay ihany ianareo ary nareo ihany koa zay ka dia mahirezy zay le soratra masina moa dia milaza hoe ny vehivavy endro izy dia satroboninahitry ny lehilahy ka zay ve hialina ny satroboninahitra ay tsy hialina ny satroboninahitra ay zay fa arakaraky ny atsaratarenareo koa ngena azahoanay voninahitra hoe mba manja koa ny vadin'ny pastery iny asiteka ho azy Jesosy manja daholo zay. Tena ataovy mihitsy zay mahamendrika anareo fa voninahitra ho an'ny lehilahy ianareo vehivavy. Mbola hanao processus eto moa na zareo vavedinareo dia ho hitanay eto mihitsy zany fiangolangolanareo mandeha eto aloha eto zany filatronareo zany ataovy hitanay mihitsy aza miazakazaka fa so menjeraka fa baraka eto fa lamina tsara mampiseho fahendrenany vehivavy hatrany ambondriny zany hatreo tambandriana eto. Mbola izy tsy anjery ho anareo koa manomana tsy anjery mahafatifatraka izy ahatonga ny ray aman-dreny ho falifaly fa ny fifaliana mahasalama ny taolana ataovy zay miezana ataovy zay mahafaly fa ny fiainana tsy maintsy sarotra fa io tsy mora mihitsy io ary mamotomototrinao tsy mahamora ny fiainana fa io aza ny tena gravy mahasarotra ny fiainana io ka mahatonga ny olona hoe iny le pro dia pro amin'inony pro amin'ny filongolongina pro amin'ny fahatezerana ka rehefa mandalina dia iny raha pro zy ny olona
de hoe vehivavy fa nga prosy ny anarana iny tsy prosy fa pro amin'ny fahatezerana ny fahakizitinana eny tompoko io tenin'Andriamanitra io dia mitory fibebahana ho antsika rehetrarehetra tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy rehetra ihany koa ary tsy ho an'ny lehibe ihany fa ho an'ny ankizy efa imbetsaka na inonano tantara io fanoharana moa izy io ary nafinaritra tamin'izy ity dia tsy nitohizany le fanoharana hoe rehefa afaka heritaona dia namoa le aviavy na hoe rehefa afaka heritaona dia tsy namoa le aviavy dia nikapainy dikan'izay zany dia hoe navela heritreritra mihitsika hoe mbola hamoa ve sa tsy hamoa intsony zany ny dikan'io farany hoe ho karakaraiko izy aloha mandritra ny heritaona efa heritaona kosa ve nefa adiadina ianao efa asiana zezika ianao efa tsy hamokatra tsony ianao rehefa zay no izy dia tonga am'le zay zany mihitsy ozy ny sasany ary efa izy manao hoe zay zany mihitsy zany aza tondrahana tsony aza asiana zezika tsony fa reraka fotsiny eo anao fa efa madivokapaina izy manao an'izay hoe zay zany mihitsy dia elao am'izay fa efa zay mihitsy izy ka sao dia anao koa miteny hoe zay koa zany mihitsy ka dia miara zany mihitsy nareo dia miaraka painao daholo ka mitandrema zao mifandeha le fanoharana ozy le fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanana tanim-boaloboka nanana inona ozy tanim-boaloboka kanefa inona no nateny anahitana voniny teo aviavy io zao dia efa samy hafa mihitsy any amin'ny tanim-boaloboka no mamboly aviavy tsy mba voaloboka no namboly tanim-boaloboka fa aviavy ary zay ngamba mety tsy namoaza an'le aviavy satria ny tanim-boaloboka izy no natsatoka ohatrany hoe tsy mety amiko ity ohatrany hoe tolo mahazo vady sasany ohatrany tsy mety amiko iny vehivavy iny ohatrany tsy mety amiko ity satria eto any amin'ny tanim-boaloboka no nambolena aviavy zay ve ny mety tsy namoaza an'le aviavy mety ho zay kanefa mety tsy ho zay koa fa izy mihitsy nefa tena tsy hamokatra ka dia sorena ny tompon'ny tanim-boaloboka dia hoy zay nahoana iny manimba ny tany dia lasa ndray saiko ny etrehitra hoe manimba ny tany ahoana tokoa moa izy moa va tsy fialokalofany vory ny ravina be mandravina eo amin'io moa tsy rehetra mandalo tsy mba afaka makamaka eny eo aminy mba misy ilana azy ihany na dia ny raviny aza kay tsy ny raviny no ilaina fa ny voany tsy ny raviny no fihinana fa ny voany ary zany tsika rehefa mamboly any tokantrano any misy zavatra dadiavintsika amin'io fambolena zay atao na dia voninkazo io aza misy zavatra ilaina amin'io fa tsy hoe mamboly ny io dia dao mba hamboly ka rehefa hitantsika fa tsy hamokatra ilay voninkazo ao aminay zao misy karazana voninkazo hafahafa zay raha matovady ko moa efa nitsiritra hoe mba hamboly voninkazo rehefa misy lavarangana ny tranontsika dia vidy karazana po samihafa izy samihafa ny couleurny samihafa ny habeny arakaraka ilay voninkazo atsatoka ao anatiny ary tena nahitako hoe tena tsy voninkazo ty raha matoa ty satria sosisa sasaka ny fefa nasaina vidiny pomboninkazo ny netiny avany no ny fitiavany inona no fitiavany voninkazo dia tsy nametsy azy ty fa elany nanindriny anana voninkazo misy karazany telo no fanindriny voninkazo ao aminay ao ary mino aho fa lasa nijery azy izy zao am'izao ahinony antsika izao ny voninkazo anankiray botabota ohatra ny sakamalao zay izy le sakamalao vavety indrindra dia misy raviny kely anankitelo kely dia kely ery amin'ny lohany ery tiany io na dia ny abotabota ny voninkazo io tiany io aza koa mba revo tam'le izy satria botabota kely nefa dia misy raviny dia io tondrahany isan'andro jereko hafahafa ty voninkazo maninony ty voninkazo manomboka mialoha leo ambanin'iny voninkazo very maina ny voalava alohan'ny le vidy sosisy zay vidy an'ity voninkazo ty maty antoka ka rehefa nandeha ny andro vitsivitsy dia iningaina le voninkazo
le tahony botabota ny ainga fa le fakany no ny janona. Nanina zany le voninkazo? Lo le voninkazo. Na dia tiana aza le izy a, rehefa izy mihitsy tsy hamokatra dia lo azy eo izy. Dia ohatran'izany koa tsika. Na dia tiany Jesosy azy sika izao rehefa itsika mihitsy hoe zay zany mihitsy. Inona moa ny azon'i Jesosy atao? Fa le anankiray betrabetra le voninkazo. Dia misy voniny ao ohatran'ny lakolosy miraraka avy any ambony. Io koa aloha dia nahafinaritra io. Dia 3 andro teo ako no tsy nijery ny voninkazo io. Afaka 3 andro nisy tsaramaso naniry tonga dia 2 metatra 20 centimetre teo amin'ilay izy. Le ravina tsaramaso anakoroa kely ery ambony ery ary le tsaramaso mbola tsy levina eo ambanin'iny ravina iny. Ity zany ho any nanelingelina n'ity voninkazo ity a, nandritra ny fotoana tsy nijerena n'ity teto dia izy lasa avo n'olay voninkazo. Ohatran'izany tsika. Na inona fitiavanao na inona faharesentahatra rehefa misy zay devoly manelingelina zay tahaka n'ity tsaramaso ity. Ary rehefa misy manelingelina dia teny mihitsy melandro tsaramaso hoe fa aza mifanelingelina fa loha zay aniry. Ay zany io tsaramaso io mitsipona tsaramaso an-davarangana iny dia atsipitsipiny iny dia naniry. Ary io anie tsy hamokatra. Le nambolena zany ny afya fa le natsipitsipy fotsiny indray lasa namokatra, lasa naniry. Zany tsika rehetrarehetra zany. Fa ity anankiray fahatelo ity, io indray tonga dia misaoty eny amin'ny 2 metatra ny tahony dia misy voniny ery ambony ery. Ary io voniny io no entsoina ny anaran'ilay voninkazo hoe vavamborona. Ela ny andra ny voniny io vao mipotra teny ambony teny satria mbola miakatra ny tahony azy vao mamoaka ny voniny. Ary izy dia tsara. Orange antitra zay le izy dia misy volomparasy manarakaraka azy. Tsara ity ho kanefa zay fahatsarany ny andry an'izay dia amambolana sy amatonany mihitsy. Ka raha sorena zany ny mpamboly manao hoe iny dia ataon'ity to mitsirapaka lavabe fa mbola tsisy vokatra ihany dia nongotana fa saingy niaritra ilay mpanamboatra sy ny mpanondraka dia nahita ihany tery ambony tery ilay vonina finaritra. Zany tsika rehetrarehetra zao. Zay mahatratra amin'ny farany no fonjena. Fa raha naniry aza voninkazo ka tsy haritra ilay nanondraka azy fa nandreraka azy dia tsy nahita zany voniny zany izy. Zany ny faharetan'Andriamanitra ny amintsika io ry havana. Ary zany ny tian'Andriamanitra atao amintsika. Maniry aloha. Mahomby azy aloha. Mba hahafaly an'ilay nametraka antsika amin'izao toeran'izao. Mitaky fibebahana ity andalatsoratra masina ity. Zany ny tiany ambara. Aoka aloha karakaraiko izy andritra ny herintaona dia adiadiko dia ho tondrahako. Rehefa tsy zany dia ho kapainao ihany izy. Zany hoe ame fahefana mihitsy le mikarakara. Rehefa tsy hamokatra ihany ilay voninkazo. Ary soa ihany meny fiam-potoana mba hahafahany ity voankazo ity mieritreritra. Raha ndraiky ry havana misy olona tahaka an'izany mibeba ianao. Eny efa mibebaka e. Mbola ny ataony iny ihany ny ataony. Ho avy ange Jesosy. Eny ka miandry azy ange tsika izao e. Fa ny ataony ihany ny ataony. Mba fantatro mo. Eny efa fantatro. Fa nataony ihany ny ataony.
misy olona mihitsy zany ry havana tsy vonona amin'izany fibebahana zany mihitsy a fefa miandry ny heritony ikapahana azy izy. Misy olona mihitsy zany karaza tsy hitodika amin'Andriamanitra mihitsy fefa manomana ny tena no any amin'ny afo be. Hoaiza? Ho any amin'ny afo be. Ary dia misy samy teny mihitsy any zay mitony vomanga. Inona ny vomanga atononao amin'ny afo be? Ianao mihitsy ary no atao vomanga any. Mpamosavy anankiray rehefa natao ny dinidinika dia hoy ity mpamosavy anankiray 5 zao ny olona matiko. Firy tsara? 5. Dia hoy aman-tsazy ory mpamosavy a. Dia mbola hevitry nisy 9 sy 7 sy 20 ary tsy hijanona mihitsy ve zany zavatra ataonao zany? Firy taona ianao zao? 70 taona. Tao anatin'ny 70 taona ve ianao ry mpamosavy ity? Zany mihitsy ka. Za tsy niteny tiany Jesosy ianao ko mpamosavy ianao ve dia zany niteneniko aminao fa zay ry mpamosavy ity. Tao anatin'ny 70 taona ve ianao dia mbola tsy nahareteny anankiray amin'izao andro farany zao. Milaza hoe zay mamely amin'ny sabatra dia asiana amin'ny sabatra. Zay manimba tempon'Andriamanitra dia mbo somban'Andriamanitra. Mbola tsy nahaino an'izany ve ianao? Fa tonga amin'ilay zay zany mihitsy. Ka rehefa tonga ve malemy eo am-pandriana ve dia hoe mifona azy Jesosy fa 5 zay ny olona matiko. Dia matimaty foana ve zany le 5? Dia ianao afaka maina fotsiny. Zay nafafin'ny olona notsinjaina. Zany nahatonga mpamboatra ny voaloboka nanaitiana hijinja ity aviavy ity kanefa tsy nisy na dia namafy azy izy. Tao amin'ny faritra tsy mitoa aza nampalahelo ary mety hioraka sy hitsetra nareo ilazako azy. Ary ty vehivavy ity tena mahavita zava-doza mihitsy, mialatsiny amin'ny vehivavy so ihany afa-tsy vehivavy. Nefa koa raha tsisy ny vehivavy tsy nisy ny lehilahy. Nanao porte-à-porte zay dia nandonitona. Le rangahy vadiny mitokika eo tokona ambaravarana midingizina fotsiny tsy malaza ambonin'ny tany. Dominy ohatran'izao fa tsy reny akory misy mandony izay hiditra ny trano. Olazaika anao ny antony io rehefa avy eo. Natao ny dinidinika fa avy antitra mampinono zay fahitanay azy ny tonga tao an-trano. Ino ny divy avy antitra mampinono ity? Natao zany dinidinika. Firy zao ny zanakare mivady? Aiza moa vadinao? Io midongizitra ao tokony ambaravarana io izy. Ary firy zao ny zanakare mivady? 3. Aiza ny anankiroa? Efa ny vonoko na misaviako. Dia mba ahoana ny hevitro amin'izany? Alazaiko aminareo fa ity ampifoka-ponoko ity mbola vonoko ity koa, mbola vonoko koa ity. Ary ny famisaviany tamin'ireo zany anankiroa nahatonga an'ilay rangahy domelona tsy malaza ambonin'ny tany dia mibahana varavarana fotsiny eo. Hay misy fetaka eny amin'ny lehilahy koa ty ataon'ny vehivavy. Ka tsy dia tsara loatra ny mitakosikosina amin'ny vehivavy. Indrindra raha manana izay toetra izay izy ka mitandrema. Fa ny fondran'ny aretin'ny vehivavy ilay lehilahy. Tsy anareo akory zany. So hoe mba fetinay ve androany rangahy dia zany ve ny zavatra tokony ho lazaina?
tsy anareo zany fa anazy. Fa rehefa nentina ivavy antitra io, ary inona ny mahantitra azy? Izy mbola tanora, fa amin'ny atoandro izy malemy, amin'ny alina izy lasa. Ary tsy manana fotoana amboambarana ny tenany intsony fa maika anao miara-mirono ary tsara ratsy angamany, dia tonga dia lasa antitra tsy fidiny. Lasa netony tany amin'ny toerana anankiray tany, ndao nareo etiko hijery zany ody famisaviako olona zany. Efa anankiray zanako maty ve mbola tsy tonga tsy mety anita ataoko ty, mbola mipetahanao koa ny ray, ary efa miomako manandringana anankiray farany keo anao, dia nefa rany hita lehilahy midongizina tsy mahavita inity intsony, hovononao koa nefa rany, ary ny farany ianao mihitsy ny amony tena. Zany ane fifikirana amin'ny ratsy tompoko, fa tsy vitako ny valy fatiko dia ampy an'izay, fa azo ty fa misy amaly faty anao koa ny ray andro any. Tsy hoe afaka tamin'iny aloha, dia milamindamina kely indray aloha, fa rehefa avy eo indray hita ihany ny toyany. Fa heritaona ny fiam-potoana men'ilay mpikarakara, tapitra ny heritaona azonao kapaina io amin'izay tiavanao azy. Misy fetrany ny famindram-po sa tsy misy? Misy. Ary zany ny isaonan'Andriamanitra mahazo famindram-po, ka ny famindram-pomen'Andriamanitra tsy tena miridana fotsiny zany zay, fa mba heritreritatsika ihany koa, so dia efa tapitra ny famindram-pon'Andriamanitra, so dia efa tsy mety intsony ty ataoko ty. Andao ahibebaka. Fa mahatonga tsy mibebaka azy dia miafinao mbady le tenin'Andriamanitra hoe iza ny ampangany olomba fidin'Andriamanitra, Andriamanitra manamarina azy. Efa tsy Andriamanitra intsony manamarina azy, fa izy mihitsy ny manamarina amin'ny tenin'Andriamanitra. Iza manameloko Kristy Jesosy maty hamonjy azy, fa ngamoa ny tompo maty amin'ny faty fanoroany intsony. Indray mandeha ihany ka rehefa tsy manaika fahafatesy indray mandeha ianao dia tsy maty intsony io, fa ianao amin'izay ny maty, satria tsy nahita vokatra taminao ilay mpikarakara-nao. Ary zany mankalian'ny olona amintsika hoe inona ihany ty fibebahana isan'andro lavy ty, mahazo anarana mihitsy aza indray rapibe, indray rapibe baka indray rapibe, dia tsy hita ntsony le rapibe na rabe lona nefa dia iny rapibe baka. Atao isan'andro zany ka, heritaona ane zany ho tondrahana foana, dia ho adina foana, fa tsy natoerindray any dia atao afaka telo volana dia hitao ihany ny toyany, fa isan'andro anatin'ny heritaona zany dia ny karakaraina. Zany koa mahatonga antsika mibebaka isan'andro mba hamokatra isika rehetrarehetra zao. Ary namangin'ny tompo andray andro, ilazao ny olona tsy hiteny hoe tsy fidiny ho azy zao, fa inona ihany tataona ty ka tsy fidiny ho azy zao, efa hita fa ratsiko tsy fidiny ho anao ahoana, melanao amin'izay le maha tsy fidiny zay dia hitanao amin'izay ny voninahitran'Andriamanitra tonga aminao, fa ianao miaina amin'ny tsy fidiny dia lasa farahidiny. Ahoana fa mba voadona kely aloha tamin'iny fa ny devoly keo tsy tery lalana, izay lalana ho an'ny devoly eo, fa ianao mihitsy mampiditra azy, roanao ny devoly fa savilianao ny rambony, satria anao te hanaraka azy. Izy efa te handeha, sasa mandroaka devoly miala ny afarimbitra mandrakizay, ny andray no nasorony asa raha ho alefanao aiza, fa tsy miverena ny afarimbitra mandrakizay, fa miala ny afarimbitra mandrakizay, tonga ho tokantrano miotakotaka amin'ny mpianakavy. Niala vai ny afarimbitra mandrakizay ny devoly, mampiady amin'ny mpianakavy. Misaotra ozy ny devoly ny atso anay, tsy atsoina ary zay tongako, zay efa mipetraka ny afarimbitra mandrakizay indray no atsoinareo. Misy zavatra ataon'Andriamanitra ohatran'izany mihitsy efa fahafantarana fa tsy mety io, aza miditra an'io, aza mikasika an'io, mbola natao ihany fa hibebaka rehefa avy eo.
tany amin'ny fahatratrimy tany izy tafitra masina ny mandeha maranako azy. Efa rivariva ny andro fahavaratra. Ozy pastera Zafila, efa maty moa i pastera io. Tonga reo tafitra masina, ny tompoko. Zao ity ny trano ametrahana anareo. Eo amoron-dalana. Ny andranandran izay nijery indrindra fa sao dia misy biby satria efa tolotolo le trano. Nijerena amin'ny plafond loaka be daholy. Tazanao io lanitra io. Ka ahoana mety aminareo ity trano ity? Mety aminay ity ka. Raha ohatra nge tsy mety aminareo dia afindrinareo fa somary teritery ihany. Mety aminay eto. Tonga ny tamin'ny folo sasany alina nirotsaka ny orana. Ny tatona na hoe ifindra aminareo fa mitete ato. Ny tarimana hoe zay koa ary aleto fa ifindra ery. Fa mitete. Tezitra le anankiray taminay dia nanangatana teo ampovoan-trano. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, miala ny devolony tafitra amin'ny tete. Fandray izay nanarana devoly zany hoa. Ozy ny devoly inona kinidirako. Efa niteny pastera mety aminareo ve ty? Mety ty. Ka inona ny idirany devoly amin'izany? Efa namaha olona ny pastera, afindrinareo tsy mety. Mety ty. Ary fantatra fa fahavaratra ny andro, mety ty. Lasa nisy devoly hafahafa indray. Voatonona tao amin'ny tokantrano nisy anay. Teo nandraisako lesona anankiray rehefa hita fa tsy ety, aza tao. Aza miditra, fa tsy andramo aloha ka hita eo ny toyany. Bebaka ihany rehefa hita fa tsy tafavoaka intsony. Ao anatin'ny herintaona ny men'Andriamanitra fehim-potoana, men'ny tompony sa hikarakarana amin'ny mpikarakara. Fa nasiany fetrany zany. Fa rehefa tapitra ny fetra, mandray fanapahan-kevitra ny tompon'ny tany. Na ho dorany io, na ho kapainy io, na ho zonony io, na ho ngotany io, tsy olana amin'izany fa nazo ny tany. Ny mpikarakara koa efa afa-po raha teo. Ary zany no mahatonga antsika mibebaka mandrakariva. Fa sao efa mitady ho tonga ny afa-po ny mpikarakara antsika. Sao dia efa tafapaka amin'ny Andriamanitra ilay fiziriziritsika menakavy. Ary mahavariana mihitsy fa ny kristianina mihitsy amin'izao fotoana. No manondratondrana. Maninona? Manao ny tsy fanao. Dia tonga amin'ilay mandehana aloha dia ahita an'izay tsy fahita dia inana an'izay tsy fihinana. Za tsy mba miteny an'izany. Inona nanako an'izay tsy fihinana? Fa fantatrao zany tsy fihinana. Raha tsy mandeha tsy mahita an'izay tsy fahita. Raha tsy mihinana tsy mahita an'izay tsy fihinana. Dia efa ninana zany dia fantatra ity tsy fihinana. Dia tsy halala mihitsy hoe tsy fihinana raha tsy mihinana aloha. Oke tsy Inakina-pona nefa rahanao. Dia tsy hainao mihitsy ve nanavake azo hoanina ty tsy azo hoanina. Fe andrama aloha dita amin'ny tsirony hoe zao ny dikan'io, zao ny tsirony io, fantatro io. Dia tahaka mampiady akoholaha-jamba ihany Jesosy. Ny kaikitra tsy misy fa ny orokoroka mibetsaka. Satria tsy dia izay tsengonako ny maso jambako. Dia alohan'ny akoholaha mifanorokoroka satria tsy tazio tsengona. Ohatran'izany Jesosy amintsika. Tsy tazio anaovana antsika nge. Mena tombonandro fa mba mena fehim-potoana ibebana fa rehefa amin'ny ora farany ibebaka ihany. Eny raha misy ny fotoana nge tsy maninony. Mety hamindra fo ihany satria herintaona fehim-potoana meny. Fa raha tamin'ny fahafolo volana mba nisy tsimoka kely ty avy ty nanana fanantenana mpikarakara. Fa ho karakaray misimisy tokoa io. Fa rehefa tapitra ny herintaona
na mandravina azy hoe tsy silana azy fa ny vony ihany no ilaina. Azany mahatonga ny tompo iteny hoe ny vony no alalana ny azo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Toantsika nira telo sy efajato hitondrantsika ny tenantsika eo anatren'Andriamanitra. Ry Jesosy tompo tsara o, resy lahatra aza o, fa be ny ratsy vitako mandifitra ny tenako. Vavaka isika rehetra. Indrezany fitiavanao anay Jesosy. Mbola miala nenina tahaka nataon'ilay mpikarakara ny saha tao amin'ny tany mboloboka. Satria te hahita vokatra ianao. No heverinay fa mety foana ny ataonana dia ratsy azy. Ohatra ny tsapana mihitsy fa fialany nenina ny izao ataonao aminay izao hoe. Fa izay mihitsy indraindray mikipy eo anatrehan'izany fialany nenina izany. Ohatra ny tsapanay fa misy farany eny ny zavatra rehetra. Eto ara herintaona ny fepitaona. Nomena ny tiaviavy ty dia manana fahefana ny tompon'ny tany mboloboka amin'izay tiavany azy. Sotra Jesosy, tsy herintaona fotsiny izay fa isan'andro hatramin'izay na aizany manavaka ny ratsy sy ny tsara. Nanomboka teo amin'ny 5 taona fa 5 taona nay ka mandra-pahatonga zao taona iainanao zao. Tsy herintaona fotsiny izany. Fa isan'andro dia manamboatra sy manondraka ary miadiady mandrakariva. Mba hisy fakany mitreboka. Hahatonga ny tiaviavy mba hamokatra amin'izay. Fa izay ny mbola miandry ny fepitaona Jesosy. Miandry ny ora farany. Eo izay vao mikasa hamokatra amin'izay. Tara loatra nefa izany. Fa tsy maintsy handray mifanapaka-hevitra ihany ianao. Zany mihitsy an'izay Jesosy.
na dia efa fantatra izao aza fa ratsy, efa fantatra izao fa tsy azo atao, mampidodoza, mahatonga anay ho any amin'ny afo be, fa tsy mampaninona anay akory manao zany, sady tsy mampatahotra anay aminao, tsy mahamenatra anay amin'ny olona, satria bebaka ho ny matsy zay rehefa avy eo. Zany foana Jesosy, ary zay bebanay androany ihany ny bebanay raha-pitso, fa ny ataonay androany ratsy lavitra noho ny ataonay raha-pitso. Reraka ihany ianao amin'ny farany, satria tsy zany no eritreretinao ataonay, ary tsy zany koa ny fidiananao anay. Fony eto anatrehanao zay Jesosy, mamindra fo aminay ianao, manaiky zay fa mpanota, manaiky zay hipetraka amin'ny toeran'ny aviavy, mba nandravina ihany fa tsy nisy ilanao azy, satria tsy ravina ny tadiavinao, fa mitady voa ianao. Am'izao sisy zao raha mety ianao Jesosy, mba hamokatra amin'izay zay, ka sady hibebaka zay ny ampibebaka, fa tsy ny olona nampibebanay fa zay mitoetra amin'ny ataonay ihany. Ary maro aminay ny voafandritra mitoetra tahaka an'izany Jesosy. Ka rehefa mampibebaka olona 10 zay no 20 dia afa-po, dia mety ny asan'Andriamanitra nataonay, fizay tsy mibebaka akory. Zany ny fonany eto anatrehanao, hibebany eto anatrehanao Tompo, ho an'ny fiangonana manontolo hatrany atokantrano andry, amin'izao raha sy fotoana izao, mba hanaiky sy lavolefana fa diso teo anatrehanao, ka mba hiteneno zay tsiraray avy Jesosy, na dia mena tahaka ny jaka azy ny heliko sy ny fahotanareo, na dia mangatakataka tahaka ny sily azy ny heliko sy ny fahotanareo, ho dioviko tahaka ny volon'ondry fotsy zany. Zany ny zava-dehibe aminay Jesosy. Ka dia voavelanao ny heliko izay mibebaka tamin'izany tokoa, zay tsy mibebaka moa dia ianao mahalala Jesosy, ny ampony tsiraray avy ihany, fa ny olona rehetra dia samy mijinjany nafafiny avokoa, fa izay mibebaka kosa dia samy manonona nirany Davida mpanao salamo voavela elo ka manao hoe: sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijalana napaka amin'ny Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any avy hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. 7:7 ny andiny voalohany ihany, fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahy ire. Fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny izay mahafapo nomeny Jesosy ire, hatraminy zaody endere, hatraminy zaody endere.
tanteraka tokoa anie zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Mahazotoerana ny fiangonana. dia mbola ho ampitombony amintsika mandrakariva nery ava-malalo amin'ny tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo. Dia ny voalohany indrindra aloha dia miarahabantsika reny rehetrarehetra tratra izao fetiny reny izao, araky ny tenin'ny niobolana manao hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy, matoky azy ny foniny lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy ho toy izay enenareo vehivavy. Dia ireto indray ireo izay natonga ny tsingeritaona ny isan-karazany eto amin'ny fiangonantsika ka nentina nandravaka izao altaramasina izao. Misa 7 mianadahy, 7 mianaka, 7 misy mivadiko ato. Hovakina ampanajana izy rehetrareto amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamasomanana Hortensia tamin'ny 20 avril 2024. Bore Leo fitahina tamin'ny 17 volana May 2024 mangataka nira 2700. Ange Gaël tamin'ny 19 May 2024. Rasolonjatovo Tsirinifty mangataka vavaka amin'ny fianarana. Rasoa Zananivo Simona tamin'ny 17 volana May. Razafy Ndambo zay arivony mamsoa tamin'ny 17 volana May mangataka vavaka sy amin'ny fanompona. Ranabso José Alice tamin'ny 17 volana avril volana May 17 taona. Rajaona Arvelo Richard Nirina tamin'ny 17 volana May. Randriamora Charles Onjanirina tamin'ny 19 volana May. Randriamora Sata Andosoa tamin'ny 12 volana May. Randriamalala Aingo Eliarmanana Patricia tamin'ny 17 volana May. Randriamampianina Adrien tamin'ny 19 volana May 15 taona. Razafindrakoto Enitso Jaona tamin'ny 17 volana May. Ravelo Niarintsoa Rivoniaina tamin'ny 20 volana May. Ravelo Manantsoa Randrianiaina tamin'ny 12 volana May. Ravelo Manantsoa Bonarzesy sy Razay Arvelo Voahirana mariazy tamin'ny 17 volana May mangataka nira rena sy fananana. Rajaonarivo Andriantsoa Niasina Ismaela tamin'ny 17 volana May. Rasolofomanana Charles tamin'ny 19 volana May. Randriana ialana tsiny fa somary ratsiratsy ny soratra. Randriamanantsoa Solofo tamin'ny 17 volana May. Rabe Arnoro Mamsosy Ravony Arsata Nirsoa 17 May mariazy. Rabe Mananjara Oloniaina Armisa 20 taona. Razafindrakoto Andrianasolo Rajimy Rafanomezantsofinoana Malalaniaina tamin'ny 18 volana May heritaona.
andria nirina raha ny rarisoa tamin'ny 20 volana May 70 taona, Rasolofo Nirina Rija 50 taona, Rasolofo Nirina Rija sy Ravelo Ary Nivo Julienne anniversaire mariaziny tamin'ny 20 ny volana May. Rasoa Nirina Yolande Randria Tsitoaina Asina Nirina tamin'ny 17 volana May. Rasoa Mialy Soa Volatina Alice 20 volana May. Tsantaniaina Miranda 20 volana May. Razafy Indrakoto Andrianjafy Roland sy Andrianasolo Oloniaina Isabelle fa anniversaire mariaziny. Rakotovao Panoel Nirina, Andrianjatovo Tsiky Nirina tamin'ny 17 ny volana May mangataka vavaka amin'ny fianarana. Andriamboavonjy Mamonjy Riantsoa tamin'ny 17 volana May mangataka fahaizana sy vavaka. Andrianiaina Louisa Fitahina Sarobidy ary farany Andrianiaina Soafity Rebeka tamin'ny 17 ny volana May. Izy 70 menadara eo no natonga ny anniversaireny. Ny cadeau tsara indrindra izay omentsika azy dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Isaia. Bokin'ny Isaia toko fa 7 ka ny 4. Isaia toko fa 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsiny volonareo izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Zay ny tenin'Andriamanitra omentsika ireo 70 menada mianaka izay natonga ny tsingeritaonany teto. Ataontsika ny hira izay nangatahany mpanompony teo fa 700. Andininy voalohany dia hitondram-bavaka ireo 70 menada ireo tsika. Hira fa 700 andininy voalohany ihany dia hivavaka ho azy 70 menada ireo tsika. Maminy foko ry Jesosy ny famonjena izay vitanao, ny adsokona velanao tena afaka ao mandrakizay. Jesosy malalo ao mpamonjy soa, indro ny haiko raisoanao. Maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao, ny adisoko navelanao, tena fakao mandrakizay. Jesosy malalo pamonjy soa, indro ny aiko raisoanao, velokanompo volokanao zay sitrangao. Iaritsangana ivavakitsika to. Ty mbola tsy mitsaratra misotranao foana zay Jesosy, mbola fitiavanao famindramponao ka mbola nitahinao ireto mpanomponao reto izay nahatsiaro anao amin'izao tsingeritaona isan-karazany nafahany nanaingy izao alitara masina izao. Sotranao zay Jesosy satria ianao tokoa
mbola hitrotro sy hitaiza azy ary mbola hikarakaranazy a mandra-pahantotrany. Mino somatoky ao Jesosy fa tsy miala amin'ny teninao ianao a hijery azy tsirairay avy ireo amin'izay zavatra rehetra nangatahany misy tsy nangataka fa ny ampony ihany ianao mahafantatra ny ampo tsy miloaka fa ireo nangataka kosa Jesosy a valio araky ny fahasoavanao izy ireo a satria matoy izy nandefa n'izany anaran'izany to dia fantany fa momba sy mitahazy ianao a ary mamaly vavaka azy. Maro anefa Jesosy ireo izay tsy nahatonga ny anarany noho ireo mantony maro isan-karazany eny fa na dia naniriny mba handefa n'izany azy izy a fantatrao reny fantatrao ny antony a ianao mba hijery azy reny koa ary omba sy tantana azy amin'izay rehetra ataony sy ireny. Dia makasitraka Jesosy a ny amin'izay rehetrarehetra izay a satria fantatray fa Andriamanitra tsy fohy ny tananao fa lava ary tsy lalodalovana ny sofinao fa mare koa dia aza ela fa mahalivavaka ianao Jesosy a sao dia mierikerika amin'ny mpanomponao. Makasitraka Tompo a mpanomponao zahay ny mangataka ary mbola mpanomponao mandra-patapitry ny fofona inay a sotra Tompo a amen. Petraka ny fiangonana. Zao tsika dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Tsangana daholo ny ankizy madinika rehetra mpampianatra sekoly alahady ary ny diakonina pia dia ataontsika ny firana fa 700 sy 700. Tsangana daholo ny ankizy rehetra dia mpampianatra sekoly alahady sy ny diakonina pia. Andininy voalohany ihany amin'ny hira 700 sy 700. Jesosy tonga indray fotoana izay tenenanao aminay ankizy madinika mezanao indray ny sakafom-panasa aza ho anay dia mitenena Jesosy fa miaino ny zandrikelinao rehetra. Amen. Petraka daholo tsika. Tantara anankiray nentina nokafana n'izao 10 minitra ny sekoly alahady izao any Angleterre any dia mpanjaka vavy no mitondra any. Dia rehefa nitsidika faritany ny mpanjaka vavy dia tsy miasa daholo ny mpiasa rehetra dia tsy mianatra koa ny mpianatra fa mandeha manotrona ny mpanjaka vavy dia miaino ny kabary izay ataony. Dia rehefa vita ny lahatenin'ny mpanjaka dia miverina ny ampiasana daholo indray mpiasa, verina takan'izany koa ny ankizy mpianatra rehetra. Dia rehefa tonga tao am-pianarana ny kilasy misy Andry Stefana dia nikoratava kely daholo dia ozy maîtresse hoe inona rakizy mba nafaly anareo dia inona mba tadidinareo nahita ny mpanjaka. Dia ny zavatra niarahana afaly aloha dia hoe samy nahita ny mpanjaka daholo fa ny zavatra tadidy dia samy manany azy. Ao ny niteny hoe zay nafinaritra be anay mihitsy nahita n'ilay satroboninahiny feno vatosoa mamirapiratra. Sasany teny hoe tsara tarehy mihitsy ilay collier volamena ny mpanjaka vavy. Sasany teny hoe tsara ny akanjony nafinaritra be, samy nanany lazany daholo. Dia mba anjaran'ny Stefana ny teny rakizy dia izao nataony hoe zaho ozy izy ny tena nafaly ahy dia tsy nahita ny mpanjaka fa ny hitany. Dia gaga be maîtresse, ahoana nalalany lahy fa hitany mpanjaka lahy ka zany tena nisisika teo aminy mihitsy, tena nisisika. Dia niraisiny kely ny tanako safosafony ny lohako dia nikapokapohany lamosiko. Dia niaiky daholo ny ankizy hoe ay
nahavoa Stefana dia izao rakizy raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 4:20 teny andininy 9 tapany voalohany ihany. Jeremia 4:20 andininy 9 tapany voalohany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahita. Mbola misy baiboly nikasokasoka. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakitsika azy, fa hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Zay ny mpanjaka Stefana rakizy faly erira ny tapitapo amin'ny kapokapo amin'ny mpanjaka ny lamosiny, fa ny antsika Jesosy ny mpanjaka antsika dia Jesosy miteny amintsika hoe hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Ataovy rakizy izay isisianao eo amin'ny Jesosy dia inona moa ny fomba isisiantsika eo amin'ny Jesosy? Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fianarana sekoly-alahady, amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ary indrindrindrindra amin'ny alalan'ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Dia izao androany fetiny neny dia miarabaneny daholo tsika androany fa izao na inona kadao amentsika neny dia izao aza adiniko fa kadao tena ngeza dia ngeza sady goavana mihoatra n'izany rehetrarehetra izany ny vavaka mba ho salama tsara neny mba ho ela velona koa neny. Dia amin'izay tsika ankizy sambatra satria sambatra amin'ny velondray aman-dreny. Averintsika andray mandeha nge le 10 minitra le tsenjerin'ny 10 minitra teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa hojeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Voninahitra teo an'Andriamanitra rery any. Amen. Dia misaotra azy ny amin'izany fampahirizana antsika menakafy, indrindra fa ny ankizy rehetrarehetra ao amin'ny sekolady fa zava-dehibe zany fampianarana izany. Dia faly miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ny amin'ity andro malaza anio ity dia andro izay natokana ho an'ny fetiny ireny, ary dia manonona ny fiadana amin'ny tompo amintsika menakavy, ary dia singanina manokana ny reny rehetrarehetra amin'ity anio ity koa. Dia faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy engane mba tena reny anana toe-pana araka an'Andriamanitra ny reny satria izany reny zany ny fototra tena nipoiran'ny firenena rehetrarehetra. Dia ny ray aman-drenitsika dadarandrena atoandro Jean Joseph izay filohan'ny FPVM maneran-tany dia tsy eto izy moa izao fa makarivotra kely any amin'ny toerana ny lavidavitra any. Dia eto dia mampita ny afatra izy fa ny fony sy ny sainy rehetrarehetra dia amintsika mandrakarivo, ary dia manonona ny fiarabana manokana ho an'ny reny rehetrarehetra. Dia arak'ilay fiarabana izay efa fataony dia izany mbola ampitainy aminareo reny rehetrarehetra ka dia hoy izy hoe bonne fête maman chérie rehetrarehetra. Teka mafy be amin'izany tsika rehetrarehetra. Sotra tompo. Dia ao anatin'izay dia trotra mambavaka azy foana tsika. Entanitsika avoaka an'Andriamanitra mba hitrotra mambavaka azy foana fa mafy ny asa zany hoe dinika katekomenina 700 isa. Mbola mandray ny olona rehetrarehetra akoatran'izany mbola mamita ny asa fampianarana etsy sy eroa. Mafy ny asa izany ny hoe mpanompon'Andriamanitra tena hoe mijoro ary tsy miembotra mihitsy na inona mitranga na inona midonaka. Dia engane mba hitrotra mambavaka azy daholo foantsika mba hampitany zany asa rehetrarehetra fa zany mampandroso ny fiangonana antsika. Zany asa zany ka raha samy manao tahaka an'izany daholo tsika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra miroborobo ny fiangonana vetivety dia miova daholo izao karazan'olona hitantsika manahirana ny saintsika rehetrarehetra. Eto dia voambara teo ny momba ny vehivavy. Misy toetram-behivavy anankiray tia izay omentsika eto androany hampahirizana anareo reny. Dia ao amin'ny Estera 9. Estera 9 ny andininy 9. Estera 9 pejy 757 mba palakilaky ny ahitanareo azy. Pejy 757 amin'ny testamenta taloha. Toy izao mifovakan'izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa ataoko ahoana no fijery ny loza anjo ny fireneko, ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny avako.
Zany ny tenin'ny Estera zany, vehivavy nijoro mihitsy tao anatin'ny fansakana izay anisan'ny nanenjika ny Jiosy. Ary dia nefa dia ao anatin'izany no tena tonga dia nijerevany le firenena, tsy mivavaka ho an'izy izy na hoe izy tsy nijeriny izy fa tena rehetrarehetra ny ray nijereny dia sady nijery koa izy ny havany. Zany le toetra ny reny. Ary dia ingane ianareo reny mba ho tahaka an'izany rehetrarehetra izany mba tahaka an'izany toetra ny Estera izany fa tena tsara mihitsy izany ary dia izany tokoa ny toetra nareo nge ao tokony anatin'ny tokantrano. Ny lehilahy nga tsy mandinika an'izany mihitsy, tsy mandinika amin'ny fandehan-javatra rehetrarehetra ao tokantrano ao. Ny lehilahy dia fahoany fa ny vehivavy mbo misy miditra na misy miseho tonga dia ny vehivavy dia mipetraka dia tonga dia mandray andraikitra ary dia tonga dia maninona maneho zavatra tsara. Na inona miseho na inona zavatra mitrangy eo dia tena ataon'ny vehivavy ao anatin'ny fony mihitsy fandraisana zany ka dia mampahery anareo reny rehetrarehetra. Ka eo anatrehan'izay indray kosa nefany dia eo tsika lehilahy asa androany zao mety misy eo fa tonga dia efa nitezitra tamin'ny vadiny iray tsy mba nandinika an'izao fety malaza be zao mba hoe hanomezana inona fitiavana azy manokana amin'ity andro an'io ity. Ndeha hitsangana daholo tsika lehilahy rehetrarehetra androany, tsangana daholo lehilahy rehetrarehetra, tsangana daholo zay lehilahy rehetrarehetra fa zay mipetraka dia vehivavy zany tsangana daholo zay lehilahy rehetrarehetra miaraka amin'ny ankizy madinika. Ahoana izy niteny soratra masina any amin'ny Kolosianina 3:9, ianareo lehilahy izy tiavan'ny vadinareo. Dia ahoana koa ny tohiny eo, mbola misy toy ny 7:20 io, dia aza sositra aminy. Misy efa sositra tamin'ny vadiny zao androany. Tandremo mba meo tena fitiavana ny vadintsika fa io nge ny tena mikarakara ny tokantranontsika fa raha tsy eo ireo tena loza mahazo ny tokantranontsika. Dia eo anatrehan'izany ary dia itsika lehilahy rehetrarehetra reto hika mafy be mihitsy hoe bonne fête maman chérie ho tianao mandrakizay aho sady manangatanana mihitsika ho hitan'i Jesosy. 1, 2, 3 bonne fête maman chérie ary ho tianao mandrakizay dory aho. Sotra tompo, tehaka mafy be, sotra tompo. Dia hivavaka isika lehilahy ho an'ny vadintsika rehetrarehetra, ho an'ny vehivavy rehetrarehetra. Jesosy enao zany fanekena zay nataonay lehilahy rehetrarehetra zany. Jesosy tena bonne fête maman chérie nomenay andro reny rehetrarehetra. Ary dia ho tia ny vadinay tokoa izay araka ny teninao teo Jesosy. Tsy ho sositra aminy intsony fa tena fanaka voafidy mihitsy hoentinao amonjenanay lehilahy nge ny vehivavy ny tsy manambady ary efa tsy fidiny tady etsiroa mitonantonany etsiroa ny maika fa izay efa manana mino izay Jesosy fa alaminao ny tokantranonay rehetrarehetra. Dia eto raha Jesosy tahiro ireo vadinay ireo Jesosy, meo hery, meo tanjaka, meo fahasalamana ary meo le saina tahaka ny Estera mihitsy Jesosy zany saina nomenao any Estera zany nge tena mijery lavitra tsy mijery akaiky akory fa tena mijery lavitra manodidina ny firenena mihitsy mijereny. Dia avy eo vao mijery ny havany sy ny manodidina sy amin'ny Jerosalema. Jesosy mafy nentin'ny vehivavy kanefa dia zao eo ianao Jesosy manana ny fahefanao mba jereo ny vehivavy, jereo ny reny rehetrarehetra. Ianao omba azy hanome azy fifaliana, fiadanana, fahasoavana, fitahiana maro samihafa ary fahasambarana amin'ny fiainany rehetrarehetra. Fa tsy mora ny mitondra ny tokantranona tsirairay avy, tsy mora fa izy no mizaka, izy no mentsoroka an'izany rehetrarehetra zany fa na dia ny raha ao an-trano ange sasany ange fa misy miasa sady miasa mbola manao ny fihihina ao an-tokantrano. Mafy zany kanefa dia zao meo azy ny hery, meo azy ny tanjaka fa ianao dia maninona momba azy mandrakariva satria tia azy koa ianao Jesosy, tsy mahafoy ny reny rehetrarehetra. Zay ara Jesosy dia mahatoky ianao Jesosy fa any tokantrano any amin'ity anio ity dia tena fiainam-baovao ny ao amin'ny tokantrano ao ary fifaliam-be voninahitry ny anaranao rery any. Dia misaotra indrindra tompo dia anao midery, anao mihaja,
anao mivoninahitra zay fanao hatramin'ny talondriny ankehitriny ary mandrakizay amen. Dia averintsika indray mandeha ilay hoe bonne fête maman chérie dia mipetrakintsika 1 2 3 bonne fête maman chérie. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy petraka amin'izay tsika lehilahy rehetrarehetra saotra tompo. Eny ary dia tonga eo amin'ny fotoana izay anehoana ny talentan'reto ankizy amin'ny tsy anjery izay fampifalifaliana andreny amin'ity anio ity. Samy manao ny azy ny mirina rehetrarehetra any fa tsy mitsabana eto akory ny eny ambony dia miaraba ny eny ambony ny eto ambany dia miaraba ny eto ambany. Ka mialohany ny akaran'ny ankizy ety aloha ity anao tsy anjery aloha dia misy ireo anao hira aloha ny misy olan'olitra hira aloha ho an'ny reny rehetrarehetra aiza le mpihira teo ao izy ao. Raha vao vita zany io hira io dia miakatra amin'izay ny ankizy manao tsy anjery. Tonga dia miakatra ny ankizy zany tonga dia miakatra ny ankizy. Dia mandeha ve sa tsy mandeha? Herindry dia za eto dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Asaina miakatra eto moa zay fa misy tsy mahita hono dia miarabany reny rehetrarehetra ihany koa nahatratra izao fetintsika izao. Ny tenin'Andriamanitra moa dia io izay voasoratra io ao amin'ny Luka 2:2 tenin'ny Elizabeta tamin'ny Maria reny Jesosy fahaizany hoe voata samy vehivavy ianao ary zay tahiny Jehovah dia voata mandrakizay. Ira efa haitsika rehetra no ataonay amin'ny rahavavy indray fa taona maromaro zay tsy mifankahita dia samy mihira mafitsika eny ary. Utai nane ineni zainitu jafulu vulana naita kundi maswandu sini kita nama bulana teineni sai nanurusi nampianatra ivavaka nuangata ijua minirai nifita inate namiavaka nitananao banambitambi lambusinao pimbabi nitratranao fiundanana naitaku fiadanana utainanye rineni reni retra retireni angata ikyu miti nyawambu nimbaitai reumu lutawizai mitiki si manurugai
Sunau mangganuanu Reva misi ala yelu Dia tuni tubuh fenu randu Miaram teaka Di tananau manambi-tambi Lamu sinau bitari Di cacanau di utara Na itaku fiagana Utahina deri Redi reja reji redi Ibaba aku iti Baure ajanya danija Miabelu mana rineri Kahatesasi arija Satira leyana ufiantana Fitusiana Fani kambu Timbula kelimu Nutena farafa Uriana Bonne fête, maman chérie. Tahin Jesus tawul tutko. À mes parents, ma petite maman, je suis si heureux que Dieu t'ait placé près de moi, ainsi que papa, car tous les deux, vous me serrez fort dans mes bras. Je suis vraiment reconnaissante de tant que je reçois des cieux, mais l'amour de mes parents me paraît le plus merveilleux. En fait, maman chérie. Faites maman chérie. Maman, pourquoi j'ai fait ce collier? Il te plaira, j'espère. Mais je sais que tu préfères un collier bien plus beau, un collier bien plus doux, les deux bras autour de ton cou. Tovy mafimafy le teraka ho an'le zanatsika fa manjary tsy courage izy dia lasa miteny mora ihany koa izy.
pour ta fête, je voudrais t'apporter un très beau gâteau. Non, pas un gâteau qu'on achète, mais mon amour, c'est bien plus beau. Maman, maman, ma vie, c'est toi. Est-ce que tout près de moi, je t'aime tant, maman. Ataovy mafy ny tehaka atsika ho ava manjary tsy courage le ankizy kely manao an'le tsy enjery. Maman, maman, ma vie, c'est toi. Reste tout près de moi. Je t'aime tant, maman. Maman Teresa, je t'adore pour ta fête. Je te souhaite de tout mon cœur beaucoup de bonheur. Un pétale, j'ai cueilli la fleur de champ, je le feuille dans le vent. Un pétale pour mon papa qui me soulève dans ses bras. Un pétale pour ma maman qui m'endort en le berçant. C'est la fleur de mon amour, je veux la garder toujours. Maman, je te donne ce poème, car son limite tu m'aimes. Je te donne ces fleurs, car je suis dans ton cœur. Je te donne ces bonbons, car en toi tout est bon. Je te donne un baiser tout simplement, car tu essayes que j'aime ma maman. Bonne fête, maman. Si j'avais plein d'argent, j'achèterais des diamants, des fleurs et des rubans pour toi, ma petite maman. Mais je n'ai pas en dessous, j'ai juste un petit bisou à glisser sous ton cou, à poser sur ta joue. Pour te dire, maman chérie, je t'aime à la folie. Une mer, des milliers d'étoiles dans le ciel, des milliers d'oiseaux dans les arbres, des milliers de fleurs au jardin, des milliers d'abeilles sur les fleurs, des milliers de coquillages sur les plages, des milliers de poissons dans les mers et seulement une mer. Une image bien aimée, une image est dans mon cœur, adorable et parfumée, plus charmante qu'une fleur. Une image bien aimée, une image est dans mon cœur, plus charmante qu'un poème. Je lui parle avec bonheur et lui dis combien je l'aime. Elle sourit tendrement, parfois se fait plus sévère, pleure si j'ai du tourment, c'est l'image de ma mère. En fait, maman qui est si grande, serre-moi dans tes bras, je t'aime tant. Ataovy mafy ny tsenjerinao.
maman chérie, ma vie c'est toi. Tu es gentil, merci mille fois. Bonne fête, maman. Ataovy mafy moa le tehaka atsika fa tsika indray mahalaina amin'ny tehaka e. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman chérie. Maman, je voudrais pour ta fête t'apporter un très beau gâteau. Non pas un gâteau qu'on achète, mais mon amour, c'est bien plus beau. Bonne fête, maman chérie. Maman, maman, ma vie, c'est toi. Reste tout près de moi. Je t'aime tant, maman. Bonne fête, maman. Je donne à une fleur de tout mon cœur. Bonne fête, maman. Ma maman est une rose. Tenena mafy. Ma maman est une rose qui embellit notre maison. Elle fait de toutes jolies choses. Elle chante de jolies chansons. Ma maman est une perle très précieuse pour ses enfants. Pour nous, elle est toujours belle parce que son amour est grand. Je voulais, maman gentille, t'offrir un bel jockey. Bonne fête, maman. Maman, pour te dire que je t'aime, j'ai pris 2 œufs à la crème avec 2 œufs en chocolat, plus un petit œuf en nougat. Maman, ma bouche est pleine, mais il faut que j'apprenne à mon estomac gourmand comment s'écrit le mot maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman chérie, qui m'a donné tant de bonheur. Toi, maman, toute ma vie, je t'aimerai de tout mon cœur. Maman, c'était un seul poème. À sa limite, il m'aime. C'était un seul flair. À ceci, tant d'appel. C'était un seul bonbon. Qu'allant toi, tout est bon. C'était un baiser supplément. Quand tu es certes, c'est ma maman. Maman bonheur, c'est toi l'honneur. Oui, c'est ta fête, plein de bonheur, enfant du cœur. Parfaite maman chérie. Bonne fête maman, j'écris quelques fleurs tout au fond de mon cœur. J'en ai fait un bouquet qui ne se fera jamais. Tu sais, je t'aime tant. Bonne fête, maman.
Maman unique et chérie, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ce cadeau que je t'offre aujourd'hui pour te dire mon amour qui te dira toujours je t'aime maman. Je te change, maman et la roche pour un jour, maman pour toujours, bonne fête, maman chérie. Tac, 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 ouvre-moi la porte pour que je te professeur, maman. C'est sans de fleurs que j'apporte, sans de je te toc, toc, toc. Une maman, une maman. Une maman, c'est un trésor. Elle a un cœur en or, un bonheur pour les enfants. Je t'aime, maman. Aujourd'hui, je te souhaite une très bonne fête. Je te souhaite une longue vie, ma maman chérie. Maman, ma vie, c'est toi. Reste auprès de moi. Je t'aime tant, maman. Maman. Ma vie, c'est toi. Reste auprès de moi. C'est muta, maman. C'est muta, maman. Parfait, maman, c'est qui? Parfait, maman, c'est qui? Bonne fête, maman chérie. Ma petite maman, que j'aime si tendrement, à la plus belle de toutes, qui m'a ouvert la route, que j'ai à mes côtés pour l'éternité. Bonne fête, maman. Maman, je t'aime, tu es belle et forte. Maman, tu es la meilleure, je suis fière de toi. Je te donne mon cœur, gros bisous. Maman, c'est pas tout, mais l'amour aussi. Darling mommy kisses, darling mommy kisses, darling mommy kisses from my heart. Mother, you cared for me when I am small. You take your best and give me your all. Know that I am crowned. This is forever too. There is mother, I love you. Maman chérie, maman de mon cœur, tu fais mon bonheur. Ta force nourrit, il a sur la vie. Maman, grand merci. Bonne fête, maman chérie. Je veux pour ta fête, ma chère maman, t'offrir tes caresses et tes compliments. Je te fais un cachette, un joli cadeau pour ce jour. Fête le jour le plus beau. Ma maman adorée, toi qui es la plus belle du monde entier, ma maman chérie. Bonne fête, maman chérie. Maman, je t'aime tant, maman. Reste tout près de moi.
Maman chérie, tu es ma fille, Pichou, Pichou, tout mon chouchou. Toi, ma jolie maman, avec ton sourire raillant, toi, ma jolie maman, avec ton cœur, tu me remplis de bonheur. Toi, ma jolie maman, oh, je t'aime tant. Maman, j'ai cherché dans les poèmes comment te dire je t'aime. J'ai trouvé. En fait, maman chérie. Je colorie mon cœur avec des boules de couleur. À chaque bâtiment, il touche mon je t'aime, maman. Maman, maman que j'aime tant, c'est aujourd'hui ta fête. Voici ton enfant heureux qui te souhaite. Oh, ma jolie maman, reçois ce petit cadeau qui va te faire rire. Je sais que ce n'est pas beau, mais c'est un souvenir. Bonne fête, maman chérie. Et toutes les mamans, tu es la plus belle, la plus gentille et la plus drôle aussi. Je t'aime tant quand tu ris, toi qui me prends tant de zèle. Tu me fais tout le temps couleur. Quand je parle, tu le ciel dans mon gâteau caramel. Tu me donnes les meilleurs. Ma petite maman, aujourd'hui c'est ta fête. Je vais t'offrir tout l'amour de mon cœur. Il est soleil, et les fleurs, et le soleil dans ma tête. Ma petite maman, aujourd'hui c'est ta fête. Je vais t'offrir pour l'amour de mon cœur. Il est chaud, et les fleurs, et le soleil. Aujourd'hui pour ta fête. Bonne fête maman, c'est pour ta Saint-Esther. Bonne fête maman, des milliers de bisous. Bonne fête maman, déposé sur ta joue. Pour toi maman, fête de force et de tendresse, tu es la plus sûre des promesses. Tu es... Bonne fête maman. Bonne fête maman, tu es mon bonheur, tu es mon chauffeur, Dieu te bénisse, bisous maman. Cette année, nous, ne faisons pas natalité et la fée à la tout pané au fanal. Nenhum parece não, iti amboariti, fafet não aniusou, rinemam tenati, si fulamena fatsu, fafun kazian, kanefa fukachonfu, kares não isan, fez ambunkas, política irinatia lazo, fafukachonfu. En fait, maman, je vais à l'école, je porte un beau cadeau. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman chérie, c'est ta fête aujourd'hui et un bouquet de fleurs. Maman chérie, tu es ma fille, bisous, bisous, sur ton chouchou. Maman, des milliers de poissons dans
l'océan, des milliers d'étoiles dans le ciel, des milliers de fleurs dans le champ, des milliers de chants dans le monde, mais une seule et unique maman qui m'aime beaucoup et me comprend. Bonne fête, maman chérie, gros bisous et mille merci. Bonne fête, maman chérie. Maman, maman, je t'aime. Tu es ma fille, mon seul et même, ma grande amie. Je vais t'aider pour ton plaisir, pour mériter ton bon sourire. Tu travailles, tu fais tout, tu me conseilles par tes mon doux. Bonne fête, maman chérie. Tiga nawe rineni tena tiako indrindra malala ny foko ianao rineni tsy atakaloko an'izany za tsy hosoloko ninone fa hatramy farany ny atsika sy anao hatramy farany hatramy izay maminy foko ety de omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zao tsy alaminao nafaly aho nalahelo aho tefonenao narary aho naniry aho tsy nilaozanao fa ity aho mifoha fanao anao hatramy farany tiako anao hoe rineny tena tiako indrindra malala ny foko ianao rineny tsy atakaloko an'izany za tsy hosoloko ninone fa hatramy farany natsika sy anao hatramy farany. Tonga dia tapao amin'izay ny ao amin'ny premier étage fa vita ny atao ambany. Zay misaotra an'Andriamanitra misaotra ny ankizy rehetrarehetra fa dia nalaza ny fetiny reny e. Zay lehilahy koa zany mba miangavy mihitsy e, mba atao malaza ohatr' zany a amin'ny fetiny ray. Misaotra tompo. Nasaina nanara-po ny ankizy satria nisy confinement moa tamin'ny 2 taona lasa ny 3 taona lasa dia tsy mba nanao an'ireny fa dia misaotra an'Andriamanitra nahavita ohatran'ireny tsika. Zao ary a dia iroso amin'ny fanaovana ny rakitra aloha tsika fanatitra. Ay ny komity ny 20 taona ny fiangonana aloha zao nitsangana dia zay vao hanao ny rakitra aorianan'izay. Anetana antsika izy a mahakasika ny fitsangatsanganana. dia manolotra ny fiadanana ombapiraritsoa avy amin'ilay Jesosy Kristy tompontsika ho antsika rehetrarehetra androany dia miaraba manokana ny reny natratra ny fetiny reny androany ny teny izay omenanareo kado androany dia amin'ny Luka 2:2 Luka 2:2 vakitsika mafy be miaraka aloha zay mba miaraka amin'ny renitsika mba fiampiaraba amin'ny renitsika androany ny tapany biany no ataotsika voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao
dia izay teny izay no iarabanany ireny rehetra na tratra ny fety androany. Anazava kely isika fa be da be ny miantso mahakasika ny garden party dia tsara azavaintsika androany efa tena akaiky ny fotoana. Mbola misy tsy mahafantatra fa ny toerana dia ny Antsapan-drano. Ny lalana makeny Antsapan-drano be da be miantso nareo hoe aiza ho aiza makeny Antsapan-drano, eny akaiky ny pasteur Mahefo zany. Avy eo amin'ny soma koa mandalona Lamahitsy Ambotra Raba, manjaka soma koa no mivily akavanana ohatra ny makany amin'ny farany 192 makany Lafia, dia avy eo isika midina makany Antsapan-drano. Rehefa tonga amin'ny tanàna Antsapan-drano dia misy pont en béton miakatra amin'le pavé tsara tarehy iny dia ao misy ala-tsapin mahafinaritra be malalaka tsara madio dia ao isika no manatanteraka ny garden party. Ny fotoana amin'ny lundi de Pentecôte ndasvetivety aloha fa sady sokafako ihany na tsy dia misy adiniko. Lundi de Pentecôte 6 juin. Ny fiangiana eo amin'ny La Rotonde amin'ny enina sasany hatramin'ny 9 ho an'ny fiara iraisana. Efa misy mivarotra billet ho an'ny fiara iraisana 3500 ariary ny billet ho an'ny fiara iraisana aller retour izy io. Miangy eo amin'ny La Rotonde miverina eo amin'ny La Rotonde. Adiny iray mialoha dia efa tonga eo ny tomobile ho an'ny fiangiana. Adiny iray mialoha dia efa tonga ihany koa any Antsapan-drano ny tomobile mitondra antsika miverina. Noho izany ny fodiana dia amin'ny 4. Raha ohatra ianao ka te hody amin'ny 3 zany dia efa misy tomobile miandry anao eo, fa tsy hoe amin'ny 5 mbola taraiky ihany tomobile izay miaraka hitondrana anareo. Tehirizina tsara ny tapakila satria iny tapakila iny no jerevan'ny voameran'ny filaminana atao am-piangonana amin'ny fidirana any amin'ny parking any. Rehefa mahazo ilay tapakila zany isika dia isy marika ho atao ahitana hoe nandeha tamin'ilay fiara iombonana ianao dia misy marika atao amin'iny. Tonga any ianao dia misy mijery hoe ianao tokoa ity fa dia tafiditra ianao. Rehefa miverina ianao dia iny tapakila iny ihany no jerevan'ilay tompona andraikitra indray dia hitany hoe ainao efa nandeha tamin'ilay fiara iombonana tamin'ny nandroso dia afaka miverina ianao. Tsy voatery izay fiara iombonana nandehananao nandroso no andehananao miverina. Noho izany tsy misy fisoratana anarany ity zavatra ity hoe andao hisoratra anarany tsika rehetrarehetra fa ity tomobile anankiray ity dia ianona sy anona sy anona ny ao anatiny tsy izay ny fandaminana amin'izy ity. Fa rehefa mitondra an'ilay tapakila fotsiny ianao misy marika fa nandeha tany ianao nandroso mandeha ianao miverina dia afaka miditra ianao amin'izay tomobile hitanao rehefa tonga eo ianao amin'ny 3 ariva ohatra dia afaka miditra indray ianao zany amin'izay fomba hodinao. Izay rehetra kosa mitondra tomobile particulière na ny voiture particulière dia izao 1000 ariary ny parking ohatra ny teny Ampasimbe, fa le 1000 ariary azahoantsika autocollant amidy eo ivelanao ihany koa izay zavatra izay rehefa avy eo apetrakitsika eo amin'ny pare-brise akavian'ny fiara izay etsika ilay 1000 ariary izany hoe ilay logo sy ny teny fanefa ny 20 taona vita amin'ny autocollant dia apetraka eo amin'ny pare-brise akavian'ny fiara. Iny zany no accès hidiranao ao amin'ilay parking any Antsapan-drano mandritra ny fotoana io. Raha toy ianao ka tsy nahatafavidy teto dia somary misy fandaminana ataon'ny decon'ny filaminana zany ato amin'ny tanànan-drano no mandamina antsika rehetrarehetra any na ny amin'ny circulation na ny amin'ny parking dia zareo izay tena isaorana be dia be ny fiaraha-miasa miaraka amin'reto dekona mahakasika ny filaminana atao tanànan-drano reto fa dia tena mahafohy fotoana sy mahafohy tena ry zareo anao an'izay zavatra izay dia manaraka fandaminana fotsiny isika ao anatin'izay. Raha toa zany ianao ka tsy nahavidy an'izay logo izay ato hatreto zany zao ny logo ny tomobile censé efa nividy an'izay tao raha tsy hoe nisy nanao tsororo efa eo amin'ny 100 mahery eo. 100 mahery zany logo lafo zany zao tsika amin'ny teny zao. Izany hoe dia ho tomobile be da be ny andeha hilahatra any ka raha ohatra ka tsy nahazo taty ianao ka any ianao afaka mividy ihany dia mety somary sahirana kely ihany ianao amin'ilay fidirana satria le olona efa misy logo zany tonga dia mandeha dia ianao aloha zany tsy maintsy sady hividy an'ilay izy mbola metaka an'ilay izy ihany rehefa avy eo. Ny moto dia ao anatin'izay zavatra izay ihany koa. Ny moto dia mividy an'ilay autocollant apetraka eo anoloana. Efa misy organisation miaraka amin'ny tompona andraikitry moto atao am-piangonana ato izay nikarakaraina miaraka amin'izay satria izy efa manatraikefa amin'ilay izy dia
rehefa tonga any ianao zany dia isy parking spécial moto sy bicyclette. Isy ny antso mantsy nefa ahoana koa zany ny bicyclette dia ny bicyclette koa afaka mandeha fa mba iarovana an'le fahaverezana dia tsara identifiena foana ihany hoe ireto tokoa ilay tena nandeha tato anatin'ilay fetin'ny FPVM mba tsy isy olona mitsofotsofoka fahatany ao. Ny tomobile rehetrarehetra na ny moto na ny bicyclette zany dia isy marika daholo hiditra ao amin'ny parking fa tsy misy mihitsy hoe tsy misy marika ny tomobile akoatran'ny fiara iraisana dia izay zany tsy maintsy misy an'izay ny tomobile rehetrarehetra miditra any. Manaraka fandaminana fotsiny isika fa manjary misy mikorotana raha ohatra ka tsy manaraka fandaminana reto dekona reto izay efa mahanatraikefa ao anatin'izay zavatra izay isika menakavy. Izay mahakasika ny transport sy ny manaraka rehetrarehetra. Manaraka indray ho an'ny resaka ny fivarotana. Ny fivarotana ny souci voalohany dada zany tamin'iny dia hoe sao dia tsy ampy ny sakafo ho atao any hoe amin'ny sivy dia lany ny sakafo dia nona ny vahoakan'Andriamanitra. Eto dia mbola manentana antsika fa aza misy mitondra sakafo intsony fa any dia be da be ny sakafo. Hatreto ny mpandray anjara amin'ny stand izay nivory niaraka taminay dia mahatratra eo amin'ny 50 mahery eo ny stand ihany. Anao briefing makasika an'izay amin'ny talata andeha sur terrain hijery amin'izay hoe iza no hipetraka etsy amin'ny stand itsy iza no hipetraka eroa. Tirage au sort no anaovana ny stand fa tsy misy hoe ianona mahazo privilège kokoa dia lasa nahazo eo amin'ilay toerana tsara na hoe ianona ratsy ny toerana dia toute façon ny toerana any tsisy toerana ratsy na tsara fa premier plan daholo ny stand rehetra dia vao miditra zany anao dia efa mahita hoe ry stand ny anina ry stand ny anina ry stand ny anina satria dia isy anarana ny stand rehetrarehetra eo ambony eo hoe itsy fiangonana zao itsy sampana zao itsy olona particulier ary dia isorantsika be da be ny fahavitrihan'ny mpandray anjara fa ao dia isy varotra produit cosmétique izay eto amintsika no mikarakara azy mpivavaka ato amintsika ary isy massage sur place ny ao fa izay olona entina mbavaka angamba no atao massage fa raha itsika menakavy ny lahatra ao angamba dia vizaka ihany le mpanao massage dia midecalcifie fa misy massage sur place ny ao dia mivarotra n'ilay produit cosmétique izy hatramin'izany produit manakelikely kibo zany hono zany sady mijery ihany ny tena hoe zay bebe kibo aloha dia zay olona bebe kibo zany dia mety mahita vokatsoa ihany koa ao tiako tenena amintsika diversifie ny zavatra atao any be da be ny tompontsoa azontsika any ny sakafo efa tena milamina ianona manao sakafo zao ianona manao sakafo zao efa niraisina antsoratra ary be da be ny sakafo aza mitondra itsony. Misy misalasala hoe sao dia sanandrika mitovy an'le tany amin'ny Coliseum indray maty antoka mpivarotra dia averiko amintsika tsy mitovy eo le conception an'ity zavatra ity. Tany amin'ny Coliseum isika fitaompivavahana zay tena nahafinaritra mihitsy maraina mandraparivo ny andro niara ny vavaka niara ny faly tapitra amin'ny fitaompivavahana tonga dia fiderana jery Joseph Dafy jery anitsy ohatra mivarinitsika rehetrarehetra dia tavela atao le mpivarotra izay tsy faute-ny organisateur mihitsy. Izay tena teneniko amintsika tsy faute-ny organisateur fa eo an'le resaka fotoana no nahatonga antsika lasa ohatran'izay. Ity fotoana ity tsy hitovy an'izay satria maraina mandraparivo ny andro dia fety nataontsika any kilalao misakafo kilalao misakafo massage dia avy eo misakafo dia kilalao dia massage fa rehefa tonga ny amin'ny fotoana izay ahatongavany dadarandrena atoandro dia mijanona daholo ny activité atsika fa mandray any dady sika manao pain-de-foule kely dady mijery ny stand rehetrarehetra miakatra eo ambony estrade izy dia manomboka ny fitaompivavahana vita ny fitaompivavahana ao anatin'izay misy fanatazana rakitra sao dia le rakitra no adinonareo dia vita ny fitaompivavahana ataony dada dia i dada no manokatra ny fomba ofisialy an'ilay garde une partie izay ho ataontsika dia milalao eo isika ny BFF miaraka amin'ny dadarandrena atoandro dia isy tandy anankiray isy chapiteau anankiray mitafo misy rindrina dia mipetraka miaraka amintsika eo zareo dia eo tsika miaraka amin'ireo ray aman-drenitsika ireo toy izay ny zavatra mety hitrangany izany hoe raha fitiniko izany dia efa tena milamina ny zavatra rehetrarehetra milamina ary ny angatahantsika mafy ny angatahana aminareo mafy dia ny fitondrana mbavaka fa tsy vita moro zany zavatra izany
ary indrindrindrindra ihany koa tena mangataka aminareo zahay hitondra mbavaka ny komity izay mikarakara nyty faharoapolo taona ity satria ny komity dia mamola vola mikarakara fa ny asa dia tena isika menakavy ny tompony dia manateny izay fa tsy ny vola ihany no ilana ny vahoaka an'Andriamanitra fa ny tena zava-dehibe indrindra ary ny tena lafo vidy indrindra dia ny vavaka avy aminareo izay tena tsy voavidin'ny komity vola ka dia manateny izay fa hitondra mbavaka ny komity ianareo anatanterahana anty asa ity. Ny makasika ny nisy fotoana ny teny teto hoe mba sao dia mba misy manana fasina rano ianareo mahazaka eo 1000 litre eo nalatsak'izay fa mety hoe 200 litatra anankidimy dia manome 1000 litre ihany efa nisy nanome ihany fa mbola mila ihany isika aloha so dia mbola misy ihany any aminareo any dia mba teneno izahay na mahatsoa izahay fa ilayntsika foana mahana rano madio mba tsy teno any olona hoe tratry ny intoxication alimentaire tany amin'ny fitsangatsanganan'ny FPVM hono ny olona sanatrian'izany dia nisy narary dia mivoaka gazety dia hitenenandratsy ny anarantsika menakavy fa mianao antsoavy raha misy manana an'izay nareo dia mba teneno any izahay fa jerevana ny akanana azy jerevana ny transport hita eo ny andaminana anazy makasika an'izay. Dia ho an'ny fiangonana rehetra izay andray anjara dia miteny eto zany fa tapitra ny fandraisana anjara sy ny fisoratana anarana ho amin'ny fivarotany. Ny condition rehetrarehetra efa nirahana nanapaka tamin'ny fiangonana ao anatina fananganana daholo ny fiangonana rehetrarehetra amin'izao tsika miteny izao. Ity FPVM erak'izao tontolo izao. Izany hoe isika zany dia tsy maintsy mifampitsinjo amin'ny FPVM rehetrarehetra na aiza na aiza io ka tia andray anjara amin'ity garden party ity dia natao tao daholo ny fifanarahana dia mahafinaritra fa nahita fifanarahana nahafinaritra be dia ny olona ny fiangonana rehetra zany izay andray anjara ao koa dia afaka mitady vola zareo ho an'ny fananganana izay ataony ihany koa any amin'ny fitandremana misy azy ireo tsirairay avy dia samy falitsika rehetra satria anniversaire ny FPVM ty fa tsy anniversaire ny taninanandrano dia misaotra tsika rehetra ny amin'izany. Mahakasika ny resaka asa ny asa ao ambony ao zany dia teneniko eto amintsika foana tsy afaka ny azakazaka mihitsy isika ka hiteny hoe tsy maintsy amin'izao no manomboka satria ny resaka prix ny tena zava-dehibe amin'ity tsy maintsy hivoaka ho tenenina amintsika ofisialy eto mihitsy hoe izao no vola tedavina, izao no devis ianina nahazo ny fanamboarana, izao ny devis atsika amin'ny ao amin'ny 4e étage dia hoeninareo eto ny fandehan'ny vola rehetra izay miditra sy mivoaka mahakasika ny asa izay atao ao amin'ny 4e étage ao. Tsy ahafahantsika mamoaka an'izay androany na rapitso eo moa ny azakazaka mikasika ny garden party fa eo foana le offre izay jejaevana izay faran'izay mora nefa tsara mba hitenenana amintsika hoe tsy dia tena hitady vola be tsika raha sitrapon'Andriamanitra mety tsy hitady miliara zany isika ohatra fa vahoakan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra atao amintsika daholo no mifanampy sy miresaka aminay mahakasika n'io asa io dia misy ny olona rekomande ny dada ihany koa moa hoe antanio ihanina fa mifanampy amintsika dia antanio foana ihany aloha ihanina dia aezahana no mahazo an'izay tolotra farany mora afahantsika manantanteraka an'izay asa izay dia nazavaiko teto moa plafond no nresahantsika isolation phonique no nresahantsika fa tsy afa-pisaraka amin'izay ny finition izay tsy maintsy ataontsika fa tsy maintsy manao jiro ihany koa isika satria tsy ho tako manao ambadiky le plafond ao ilay jiro fa tsy maintsy avoaka antsika ty ivelany le jiro manome endrika ny ao amin'ny 4e étage ao zay tsy maintsy mandoko isika manodidina mandoko ny rindrina rehetrarehetra satria na tsara tahaka ninona raha le plafond zay vita eo raha ratsy ny loko ao amin'ny 4e étage dia tsy mivoaka foana ihany le finition dia manao an'izay finition zay zany isika dia miandry kely fotsiny isika sisa za mino fa après an'io garden party io dia ho tenenina amintsika amin'izay miandry ny consultation ny dada koa moa izy miaraka amin'ny dada mijery an'ilay izy dia avoaka antsika amin'ny fomba ofisialy eto amin'izay hoe avoaka antsika amin'ny écran géant eto ny 3D an'ilay zavatra hoe ohatraohatran'izao tsy maintsy ho endriky ny 4e étage ho hitantsika eo daholo izy amin'ny 3D eto amin'ny écran géant dia ohatran'izao ny devis estimatif ohatran'izao ny devis quantitatif ohatran'izao ny zavatra rehetrarehetra dia miaraka hitantsika eo ho tononina amintsika amin'izay hoe mitady vola zao somme isika amitana an'io zavatra io
na izany na tsy zany efa mitady vola tsika zao satria fantatra fa tsy ho ampy le vola raha ohatra ka izao tsika dia teny hoe ok izay fa ampy le vola fa izao tsika dia efa mitady vola io garden party io a dia activité voalohany a ataon'ny komity a azahoana vola ao anatin'izay rehetrarehetra izay tsika tsy hitady hoe ohatrina vola tokony ho azo ao amin'ny garden party fa zay azo ao dia hisoratsika an' Jesosy a izay mivokatry ny fon'ny olona sady mahazo fifaliana ny olona rehetrarehetra no mahazo ihany koa fafinaretana ny asan'Andriamanitra tsara tohana dia ianareo rehetrarehetra ny isorana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay no tsy maintsy azavaina amintsika satria akaiky ny fotoana mampatonga antsika manazava an'izany matetika dia izao efa miparitaka anaty Facebook any zany zavatra zany mba ho aseho antsika ihany koa fa ny Facebook a sy ny réseaux sociaux a dia azo exploitena amina zavatra tsara fa tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe rehefa miteny anao hoe Facebook sy réseaux sociaux a dia hoe zavatra ratsy foana anao dia aza manao an'io nareo ry ankizy fa mila misokatra amina teknôlôjia tsika ary dia betsaka ny zavatra moyen de communication a izay ho ampiasaintsika mahakasika an'ity 20e ity a ary ho hitantsika mandeha mendalana eny a fa ampiasa karazana moyen de communication maromaro mihitsy isika afahantsika manentana ao anatin'izay anaty réseaux sociaux zany tsika efa mahita an'izay a na ny lalana na ny itinéraire tamin'ny heriny nalefa teto amin'ny écran teto le izy a ho antsika rehetra izay nanontany anao hoe misy azo hipetrapetrahana ve any eny tompoko misy azo hipetrapetrahana tsara vao miditra ianao ohatra miditra vany da tonga dia eto amin'ity altary ity ohatra eto le estrade ngezabe a maraina mandraparivony andro a misy animation eo ambony scène eo ny sampana rehetra sampana avy any amin'ny fiangonana sasany a efa nandefa izay andray anjara hira roa ary ny sampana avy eto an-taninan'andrano a mihira daholo a mpiantsa fiderana mihira ary ny ariva dia mandray anjara ireo artista izay efa zatra an'izany animation zany miaraka amin'ny chorale foibe FPVM eto amintsika miaraka amin'ny SLKM no lanjalanjaina le artiste sao dia gaga nareo hoe inona mampatonga le choix le artiste misy artiste anankiroa ao a izay somary mafanafana kely mihetsiketsika tsara mafanafana ao anatin'ny fiderana fa misy artiste anankiroa koa ao a izay mitondra antsika ao anatina impana dia ny CFF sy ny SLKM avy eny amin'ny lampany a ireo zany no ametraka n'le impana sy ametraka ny fitondranam-bavaka ny fotoana ao anatina hira mandritra ny fotoana io a dia afinaritra ny fiarahana fa dia ho feno a tsy hoe fitsangatsanganana fotsiny izy ity fa azo impana foana ihany tsika menakavy a ao anatin'io fitsangatsanganana io a dia apetraka tsika amin'i Jesosy a izay rehetrarehetra izay dia misaotra tsika naharitra ny eno hatramin'ny farany manantena hifankahita amintsika rehetrarehetra eny amin'ny tsampandrano amin'ny lundi de Pentecôte a dia hiaraka hifaly antsika hiaraka azo impana ihany koa dia hiaraka nompoka ny asan'Andriamanitra ao amin'ny 4e étage a dia ndao mba toany ny 20e atsika mba ho voninahitra Andriamanitra aloha voalohany indrindra voninahitry ny FPVM rehefa avy eo a ary dia voninahitrytsika menakavy a izay miaraka mitory ny filazantsara ato amin'ny FPVM dia manantena izay fiaraha-miasa izay anatina procession a misy procession 20e ho atao eto a anatina rakitra faharoa efa nytenen'ny dada ho an'ny fananganana dia rakitra faharoa zany ho an'ny 20e miaraka amin'ny procession sy ny karazany izay arakaraka ny fandaminana atao am-piangonana dia manentana antsika izay azo ny tanana ho atao a dia ataovy a voninahitr'Andriamanitra dia misaotra indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy. Zay ary dia hanao ny fanatitra amin'izay zany zao tsika dia anatin'izany ny diakona hanao ny hira koa ny dokopira ao anatin'ny fanatazana zany fanatitra zany zay mamepifaliana zany no akasitrahana indrindra tompoko.
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, tratran'ity andro alahady, andro tsara ity, miarahaba ihany koa ny renim-pianakaviana rehetra amin'izao fetiny reny izao. Tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny raharahany fiangonana itsika amin'ny taratasy voaray rehetra tonga aty. Ampatsiahivina isika rehetrarehetra fa ny vaky teny ny fiangonantsika dia ao amin'ny bokin'ny nomery toko faharoa amby telopolo. Filazana avy amin'ny birao fohy be momba ny resaka fanokanana zany ty. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fifazana fohy be dia mampafantatra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra fa hanomboka izao ny dinidinika ampiomana izay efa nahavita ny fianarana 2 taona tao tamin'ny FPVM izay maniry hotokanana amin'ny iray amin'reto toby voatanisa manaraka reto, hanatona ny mpampianatra ao amin'ny fiangonana misy azy avy sy ireo izay vonona ny amin'izany. Toby ambato amin'ny rahavavy dia ny 8, 9, 10 juillet 2022 ary ny dinidinika efa vita ny 9 mai tany amin'ny mpampianatra, fa ny mbola tsy vita dia ny 30 mai daty fanaterana ny iraka ny cahier amin'ny sekretera amin'ny fifoazana, ny 20 juin fanombohan'ny fianarana eto amin'ny fohy be ho an'ny mpiomana ambato amin'ny rahavavy. Ny toby andaingo indray 12, 13, 14 août 2022, toby anosy 19, 20, 21 août 2022, 6 juin 2022 ny fanombohan'ny dinidinika ataon'ny mpampianatra, ny 25 juin daty farany fanaterany iraka ny cahier amin'ny sekretera ny fivoazana, 18 juillet fanombohan'ny fianarana atao amin'ny fohy be ho an'ny mpiomana andaingo, ny 18 juillet ihany koa ny fanombohan'ny fianarana atao amin'ny fohy be ho an'ny mpiomana anosy. Manosinia ny tompona andraikitra. Filazana ihany ny fanokanana ny toby tsinjoarivo dia ny 10, 11, 12 juin 2022. Filazana manaraka riavana malala ilazana ireo mpiomana rehetra manao dinidinika atokana ny amin'ny toby tsinjoarivo 10, 11, 12 juin 2022 fa efa mivoaka ao amin'ny tableau ny risitsireo izay nekena ho amin'ny fanokanana izany. Ny fianarana dia manomboka ny alatsinainy fa 13 mai 2022 amin'ny 12 atoandro. Irezetseo kosa ny anarany dia aoka hanantona ireo iraka izay nampanao dinidinika azy. Avy amin'ny sekoly alahady mianatra ny sekoly alahady anio aorian'ny fitoam-bavaka amin'ny 7 maraina. Ny komity fankalazana ny 20 taona ny FPVM dia faly mampafantatra antsika vahoakan'Andriamanitra izay andeha taxi be ho any amin'ny garden party izay ataontsika ny atsapan-drano ilafy ny alatsinainy Pentecoste 6 juin, fa ny fivarotana billet fitaterana dia efa nanomboka ary mifarana ny zoma 1er juin amin'ny 4h eto amin'ny fohy be Taninanandrano. Ny vidin'ny tapakila mandroso miverina dia 530 ariary. Ny fingana dia amin'ny la rotonde manomboka amin'ny 9 ora sasany hatramin'ny 4 ora ary fiverenana dia amin'ny 4 ora folakandro. Eny ary hanao ny procession amin'izay zany zao ny reny rehetrarehetra ka dia irosaka ety elo ety izy ireo. Tsangana olo sika rehetra hanao ny raha hoe fangana joroany fanevandiny voalohany ihany dia manomboka izay izy zay dia efa mandeha sady na ireo reny rehetrarehetra vita ny andiny voalohany dia mipetraka ny fiangonana amin'izay. Fanjana tsorony fanevary tanora ny Jerusalem dia mafanjana reto ny tsiro anatravany lalamaka. Fanjano fanjana fanjana ry namako andawe anantunani tubusu. Fanjano fanjana ry namako
petraka amin'izay sika dia miroso amin'ny processus amin'izay nyreny rehetrarehetra. tohizana ihany a ny famakina ny raraha araka ny voalazan'ny tompona andraikitra teo moa dia 3 juin ny farany amin'ny fivarotana ny be fitaterana fa tsy 1er juin araka ny voasoratra atao anatin'ny taratasy avy amin'ny sampana STKVM ampitombona aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fifaliana ho anay sampana tanora kristiana vokovokomanga no milaza aminareo ary misaotra ny fiangonana tamin'ny fanohanana tamin'ny herinandro-bokatra izay nataonay ny 8 Mai teo, izany dia nahazahoana vola 6 365 770 Andriamanitra manakare-pahasoavana ny anonotra avy zato eny izay natolotrareo. Avy amin'ny FPVM Kady Efajoro Ambohimanga Rova. Ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika izay fiangonana Kady Efajoro Ambohimanga Rova dia maneho fisaorana feno ho anareo birao mpiandraikitra ny fiangonana sy ny fiangonana rehetra eto Tanànandrano Ampandrana tamin'ny nanomezanareo malalaka ny trano fiangonana na ahafahanay nanatanteraka ny fijerena maso teto am-piangonana. Niezaka anao tamin'izany moa dia nahazahoana vola mitentina 1 million d'ariary izay entina hividianana biriky hananganana ny tranon'Andriamanitra. Avy any amin'ny fiangonana FPVM Mandroya, ny FPVM Mandroya dia mbola manao ny fivarotana ny kofitira raketa mena mba ho fanohanana ny fananganana izany tempolin'Andriamanitra izany. Mariana fa nividiny ny lehibe 25 000 ariary ary ny kely 20 000 ariary. Ny aretina toy izao ny aretina sitraniny izany fanafody izany, ny vavony, ny cancer, mampitony fihetsem-po, manampy anao fitadiana tension, azo atao mofy ihany koa mety amin'ny olona rehetra ka dia manentana atsika rehetra mba handray anjara amin'izany ho an'ny FPVM Androy. Ilazana ny iraka rehetra eto amin'ny Synode Analamanga, atsimo andrefana, atsimo atsinanana fa misy ny fivoriana ny asabotsy 4 juin aorian'ny fianarana. Mariana fa dada no mampianatra amin'ny fotoana io, samy tonga daholo fa zava-dehibe no hodiniana. Ilazana isika ray aman-dren'ny mpianatra, mpanabe rehetra fa ny fampifahana hitondrana ambavaka ny mpianatra hiatrika fanadinana ara-panjakana sy ny fifindran-kilasy dia atao ny asabotsy 18 juin 2022 eto amin'ny FPVM Tanànandrano Ampandrana izay anomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Araka ny mahazatra dia isy ny asa fampahirezana aorian'ny fotoana. Makasitraka tompoko ny manadio ny RDC amin'ny sabotsy dia ny sampana lampy ny STKVM, ny CFF, ny vondron'ny mpampianatra. Avy amin'ny sampana fanantenana fivorian'ny ray aman-dreny sy diakonina pia. Ilazana ny ray aman-dreny mpikambana eto amin'ny sampana fanantenana sy ny diakonina pia fa isy ny fivorian'ny ray aman-dreny ny alahady 12 juin avy izao. Izany dia tanterahana eto amin'ny fiangonana ao amin'ny rihana fahatelo amin'ny salle 307 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Zava-dehibe no diniana ka manantena ny fahatongavan'ny ray aman-dreny sampana fanantenana sy ny diakonina pia ny amin'izany. Avy amin'ny sampana fanantenana ihany mampitombona amintsika mandrakarivany fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Mandritra ny herinandro-bokatra ny sampana fanantenana ny volana Jolay 2022 dia misy ny fifaninanana Kids Talk izay ho karakarainay. Ny endrikesa ho fifaninanana dia amin'ny alalan'ny lahateny na kabary izay tanterahan'ireo mpifaninana ankizy 9 taona ka hatramin'ny 14 taona afaka mandray anjara amin'izany. Mariana moa fa lahateny mifandraika amin'ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona ny atao amin'izany ary tsy voatery ny ankizy mifaninana no mamorona ny lahateny ataony. Ny fantsanana dia ho tanterahana ny alahady 4 juillet sy 11 juillet ho avy izao. Ny famarana kosa dia atao mandritra ny fotoam-bokatray ny alahady 17 jolay. Misy ny loka tolotra ho amin'ireo izay miendrika indrindra amin'ny fifaninanana ko manasa nozelina amin'izany ary soratra anarana mandritra ny fotoam-pivorianay isaky ny alahady arivo amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 318 rihana fahatelo. Fandraisana anjara fifaninanana dia 2,000 ariary. Avy amin'ny CFF ny Chorale Foibe FPVM. Filazana ho amin'ny fifaliana ho anay sampana Chorale Foibe CFF no mampafantatra antsika
mpiara-mivavaka eto amin'ny FVM fohy be Tanànandrano Ampandrana fa ny fampidirana mpikambana vaovao eto amin'ny CFF dia ny asabotsy 4 Jona 2022 avy izao amin'ny roa ko miantso antsika izay vonina hiara-dalana aminay amin'ny fitoriana filazantsara ho tonga amin'ny fotoana io toy izao mifepetra amin'izany. Mpivavaka voasoratra anarana eto amin'ny FVM Tanànandrano efa mpandray fanasan'ny tompo na mpianatra katekômena feno 12 taona resy lahatra amin'ny asa fitoriana filazantsara ankira ary vonina ifanampy amin'ireo asa rehetra natanterahana izany ko dia maniry ny fahatongavantsika ny CFF amin'ny randro fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ny mpiasa am-piangonana ilazana isika rehetra mpianakavy finoana fa misy ny opération gâteau izay tanterahan'ny mpiasa am-piangonana eto Tanànandrano 10,000 ariary ny fandraisana anjara amin'izany ary rehefa azo raisina azo vidina ihany koa eny amin'ireo mpiasa am-piangonana rehetra eto Tanànandrano na ihany koa eny amin'ny braony fiangonana Madame Saoly braony fifoazana ao amin'ny pasteur Erika na amin'ny fandraisam-bola pasteur Marcelin na Madame Lalatina. Fizarana gâteau dia ny asabotsy 18 juin manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro mariana fa mivola azo amin'io dia hoentina eto manana ny tsangam-bato ny 20 taona mpiasa 20 taona ny mpiasa am-piangonana eto Tanànandrano fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Reto kosa ny zanako ny fiangonana iroso amin'ny tokantrano masina norina tokantrano. Andriamatoa Rakotovao Razanaparany Ramatoa Razana Drazafy Saoly Andaniny Andriamatoa samy manana Stefanoel Ramatoa Raharonjaka Lovasoa Manitsinena Olivian Ankilany dia falomanasanareo ianatrika ny falamasinana ny fanamadin'ny zanany Razanaparany Andry Tahina sy samy manana Andrianjaka Nambintsony izay atao ny asabotsy 4 juin amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny fiangonana Tanànandrano Ampandrana. Andriamatoa Rakotonindrina Jean-Louis Ramatoa Rafanjarso Marie Louisette Andaniny Andriamatoa Andriamamonjy Ajary Harinjatovo Ramatoa Rasoa Arvelo Zelinina Ankilany dia falomanasanareo amin'ny fisoratana sy ny fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Randriana Antenaina Olivier sy Rasoa Arvelo Hartina Bernadette izay atao eto amin'ny fiangonantsika Tanànandrano Ampandrana ny asabotsy 4 juin 2022 amin'ny 12 ora. Andriamatoa Razafy Matratra Honoré Ramatoa Rasoamianta Florette Isabelle Andaniny Andriamatoa Randria Tahina Roger Ramatoa ny Foso Christine Ankilany dia falomanasanareo anotrina fisoratana sy ny fanamasinana fanambadin'ny zanany Razafy Matratra Fidiny Aina Lovasoa sy nomenjanahary Francien Christina izay atao ny asabotsy 4 juin 2022 amin'ny eto amin'ny fiangonantsika Tanànandrano Ampandrana amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Randria Nandrasana Lucien Ramatoa Vololony Aina Saondra Artina Andaniny Ramatoa Andriamatoa Randria Malala Franco Ramatoa Randria Naiviso ary Antriniaina Ankilany dia falomanasanareo anatrika ny fanamadin'ny zanany Hasina Andriatina Yasina sy Razana Mialy Selina izay atao eto amin'ny fiangonantsika Tanànandrano Ampandrana ihany ny asabotsy 11 Jona amin'ny 12 ora tolakandro. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme intelligente. Pour Bon Johan et Toujuma Miarlala ont la joie de vous faire part de leur mariage et baptême de leurs 2 enfants qui seront célébrés le vendredi 17 juin 2022 à 10h à l'église FPVM Tanànandrano Ampandrana. Ramatoa Ravelondraibe Justine Andriamatoa Rakotomamonjy Louis Gaspara Ramatoa Raharomanana Fara Andaniny Ramatoa Razafindrajona Bertina Andriamatoa Rakotonanahary Félix Ramatoa Rajoelarson Georgette Ankilany dia falomam-pandrianareo ny fanamasinana ny fanambadin'ny zafiny ny zanany Tsilavohery Andria Harmiaina Sitraka sy Rakoto Nanahary Miorasoa Tatamo izay atao eto amin'ny fiangonantsika Tanànandrano Ampandrana ny asabotsy 18 juin amin'ny 7 ora maraina.
Ramatoa Raza Fiarosoa Andaniny, Ramatoa Razana Mamonjy Arosoa, Andriamatoa Rafarala Razafy Mamonjy Serge, Ramatoa Ravololo Tseheno Olga Veronika ankilany, dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rakoto Mamonjy Soloniaina sy Razafy Mamonjy Sarika Mendrika Serzia Bernard. Izay atao eto amin'ny fiangonantsika Tanànandro Anapampandrana ny asabotsy 18 juin amin'ny 1:30 ora maraina. Andriamatoa Rakoto Malala Germain, Ramatoa Vaonoro Malala Martina Andaniny, Ramatoa Razananivo Mariette, Andriamatoa Randretsiferanarivo Espera, Ramatoa Raosar Lalao Meltina ankilany, dia fanamapandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakoto Malala Zofaniry sy Rasoa Mampiona Anita. Izay atao eto amin'ny fiangonana FVM Tanànandro Anapampandrana ny asabotsy 18 juin 2024 amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Rahary Jarson Olivieron Rasoa Sira sy Ramatoa Rasoa Siheno Razana Manana Lovasoa Andaniny, Randriana Solo George Rabazelisa Georgette Charline ankilany, dia faly manasanareo anatrika fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rarijason Finoana Fandresena sy Randriana Tenaina Rovasoa Georgette. Izay atao eto amin'ny fiangonantsika FVM Tanànandro Anapampandrana ny asabotsy 18 juin 2022 amin'ny 2 ora tolakandro. Raha misy ny mahita ny tsy mahamety ny anamasinana ny ray na amin'ireo fanamasinana fanambadian'ireo, dia aoka izy aplaza miloha ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjo. Ramboasolo dia natsony ray ody any aminy ny talata 24 mai 2022 rehefa nyvahiny 25 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Pastera Mahefa sy Zoa ary zanaka aman-jafiny ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo, ny nofony dia efa napetraka any amin'ny fahasandrazany any Ambohiboanjo, efa vita ny fandevenana. Rasandemanana Gilbert Dekona mpiandry promotion mpanompo rehefa dia natsony ray ody any aminy teo amin'ny 27 taonany tamin'ny 24 mai 2022 teo. Hoy ny vadiny Pastera Iraka Ratoandro Njaka Nirina Clarisse, ny zanany ny fianakaviana manontolo ny fiangonana nofony dia efa niala tao amin'ny tranony I2P 79 Avaradony 27 mai tamin'ny 12 tandro, ary efa napetraka ao amin'ny fahasandrazany Ambohibao Atsimo RN3 PK 40. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ry havana ampionona ny fianakaviana manamanjo. Ny fararakitra avy tamin'ny Topokla Ramboasolo 5,000 ariary, fararakitra tamin'ny Topokla Ravonson Jean Albert 3 ariary, ny fararakitra Ramorasata Ndretsa Anselma 2 ariary. Ny fisaorana ny vadina velany zanaka aman-jafy ny fianakaviana manontolo dia mankasitraka atsika rehetra tonga nidodidodina kahiranay tamin'ny fahalasana ny avy malalanay Ravonson Jean Albert nodimandry. Andriamanitra ny fiadanana ny amaly fity anareo misaotra tompoko, dia toy izay ny raharaha voaray teto amin'ny fiangonana ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba amin'ny reny rehetra, arabaina manao ny tsara ho tsarain'Andriamanitra amin'ny ataonareo, araba manao ny soa asoavin'Andriamanitra ny zava-bitanareo, tsy hodisiny mananjara ianareo, ary ny andony lanitra sy ny tsiron'ny tanany arojany amintsika mianakavy. Indra amin'ny voady masina indray isika rehetra no amperina tahaka ny berara, mitoloko tahaka ny voromailala. Mpanoto Andriamanitra manao izay ratry ny teo masinao, nandany, ny hinana, tsy ny hevitra fa tsy ny tena. Manao izay ratry ny teo masinao.
Jesose ezono lalane sy fiainane famarinana tsy misy makane anantrane any am'raherany afatsy aminy alalany tany fakirony teny soratra masina atrao fotony marina omenyana awe milanitra awe samba manaikyana anaraka siza kudetapa awe nievitra awe uresindikana sawangechiniza Anji amani chofitya pana situ punifanekena jira ilifasua pana situ punifaetena yana jitumpu manake eri iza mambumba simidze eri eno ireni uluna au nyanja jana simitalau Haji amani chofitya pana situ unifanekena jira inifasua pana situ unifayejenena yana jitumpumanake eri iza mambumba simidze eri eno ireni uluna au nyanja jana simitalau kachangi alene ena nyanza tiangitunite ena nyanja urefanga une ena maha unena maunena nitwe chana feno fanga mana tosa natsarani juta sana jira yatumpuni fitya fana yana nuwazu yatsapa sana she famie wanache ana nizo fiainanzana kaza isu kajehu anulu ana nifi jaketa nifia ana isu jichere fauta ana nira tisini adala ana uru tijutikyanifu uma fikyuliza yanzu famie wanache ana nizo fiainanzana kaza isu kajehu anulu ana nifi jaketa nifia nana isu tichere fauta ana nira tisini adala ana uru tijutikyanifu uma fikyuliza yanzu faha kachangi alene ena nyanza tiangitunite ena nyanza urefanga une ena maha unena maunena nitwe chana feno fanga mana tosa natsarani juta sana jira yatumpuni fitya pana yana nuwazu yatsapa sana faha kachangi alene ena nyanza
Andriamanitra irery ihany. Amen. Mialatsiny tompoko a, misy anniversaire ankiray elana tsiny fa ratsy dia ratsy ny soratra dia mety efa voatonona teo ihany fa mety diso ny fanonana azy a. Andrianaly Tsirofo a, Sania anniversaire zany ito a, dia mino angamba fa afapola itompony a. Ny bien'ny fitaterana Makeria Tsapandrano amin'ny 6 juin lundi de Pentecôte zao zany a, dia efa misy mivarotra ao a ho antsika izay maniry hividy an'izany tapakily zany a, mitondra antsika makeny ata Tsapandrano miaraka amin'ny autocollant izay efa amidy eo zay. Zay sotra tompoko tsangantsika zao anolotra ny fanatitra amin'izay a, fa lasa dia lasa moa ny fotoana dia atolotra amin'izay ny fanatitra amin'ny fitiavana mandrakizay. Mandraki batuku Unikavana Uwari rasiku Sinamania Harakani utaku Mefia cemausi Pamidaku Tupuleibe Sima Makiriana Nena Kelila Sana Milakana Adena Sitaku Dunila Sanaku Nisitaku Diaku Mamiku Yana Cewala Sama tahu Mamiku Kukiku Yana Mujadiya Saudi Satyana Dia kamu Diaku Mamiku Yana Cewala Sambata Teja Amalana Anau Waliku Kukiku Yanalu Gandia Saudi Satyana Tiakanu Saudi Satyana Tiakanu Saudi Satyana Tiakanu Kawan Sotra Jesosy zay ny vitana rehetrarehetra androany na nrakitra ny tatazana na ny procession nataon'ny reny rehetrarehetra raiso zany mba hoanitra kasitrahana eo anatrehanao fanatitra manompofona mba hampitony am'izay mety ho fahatezeranao ho anay tsiraray avy. Sotra Jesosy voninahitra anay ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny tonga dia hitsangatsika sy marana fotoana fa lasa dia lasa le fotoana amin'ny alarobia ny fisotroana ny rahan'i Jesosy eto ary amin'ny azomazo kosa ny fidirana irana piatsa fidirana be dia be nirana angatam-panompony teo fa ny ataontsika aloha dia ny hoe ny miankina aminao ny andininy voalohany ihany. Endro apetrako amina ny fiainana
manjanaka sinamana nasafiti tukofa anirindikana marunyatiatina Zati maitsu zetana Bula nufu kamalemi tukola Afimierina Faraza fenaniza Nutimiakinamina De usava pona yami Dukofe Nusetu situ mani Bulule junavuku Sareta itiza Fanizava tiunduri dukoni Bianchi marmina Sotranao zay Jesosy nahitanao teto zay hatramin'ny fanomboany zao fotoana zao ary mbola eto ianao manatrika anay eto le finoana ty anatinay mihitsy ny mino an'izany mahatoky an'izany ary zany mahatonga anay tamana eto Jesosy satria eto ianao manaiky isahirana aminay isan'andro isan'andro manaiky fona ho anay isan'andro isan'andro ary manaiky anasitrana anay koa amin'ny aretinay rehetra reo ny mpanomponao maro be zato mahery na tsy aro ny fitahina manokana avy aminao teny azakazaka nanolotra raky mpisaorana fafolo-karena noho ny amin'ny teninao Jesosy hoe eto nareo fafolo-karena trany fireketako mba hasikaninao zany manambara fa miasa amin'izao fiangonana zao anao miasa amin'izay rehetra mahazoto mitady anao ianao ka dia nandrojaka ny fitahina sy ny fahasoavana ho an'izay rehetra nangetahetanao zany ny fijorona vavolombelona ny asa mahagaga nataonao Jesosy ka dia miaraka misaotra anao ny fiangonana rehetra manao hoe misaotra Jesosy renao koa ny fangatahana rehetrarehetra teo tsy voaverika eto tsoa zany Jesosy hoe fa eninao reny tongava amin'izay ianao fa sao dia mierikeritra amin'ny mpanomponao miandry valim-bavaka avy aminao fa hoainy amin'izay tsony moa zay zao tontolo zao sy ny fanao anefa ny alanay hoainy aminao zay ao aminao ihany misy ny zavatsoa satria tompony arena sy ny voninahitra ianao ka na inona vavaka ny tononona tao anatin'ny voady rehetrarehetra reny Jesosy manana trosa sady ananan'olona trosa ny manana trosa hainao mandamina zany ny maditra vady moa dia efa nitsofon'ny rano azy reny nefa fomban'olombelona ihany zany fa ianao mbola manana ny fombanao koa dia mino sy mahatoky zay fa hamarinanao foana ny teninao hoe raha zany miasa izy moa ny mahasakana misy anefa tsy mba voatonona teto Jesosy tao anatin'ny tononkira tao anatin'ny vavaka tao anatin'ny toriteny fa dia ireo ny mpanomponao mba hanonona an'izany mangingina araka ny teninao raha eto amin'ity toerany ity nareo no mivavaka dia miaino anareo any an-danitra ka dia henoy ary zany vavaka mangingina mety ny mpanomponao tsiraray avy zany
Sotra Jesosy. Renao na dia sento tokana fotsiny aza, mahalaza zavatra be dia be eo anatrehanao zany. Hainao koa aza dia efa laza mihitsy raha vao mijery anao fotsiny masoko, hanasoanao azay. Zany nangatahana mandrakariva Jesosy, mba tsy ho diso anjara fahasoavana avy aminao zay amin'izao fahavelomana izao. Sotra Jesosy, ody amin'izay zay zao ody ampifaliana eo na amin'ny tokantrano tsiraray avy. Sotra Jesosy, mangataka izay ho an'ny ray aman-dreny lehibe, dada randrenao toandro, ny ampanaovana vakansa kely vitsivitsy ihany, mba tahio izy ihany Jesosy, menao hery izy ihany, menao tanjaka, menao fahasalamana, menao fahaela velona Jesosy, mbola be dia be ny ilan'ny fiangonana azy. Zany nangatahana aminao. Tahio ny herinandro vaovao indray izay diavana manomboka ny rahampitso, ny asa fitadiavana, ny fahasalamana, tahio ny fidiram-bolanay tsiraray avy, tahio ny asa fivelomanay tsiraray avy, tahina ny marary rehetra mba ho sitrana amin'izay Jesosy. Zay rehetrarehetra mbola tsy mino anao, amangy ny fony tsiraray avy any amin'ny toerana maro samihafa any anao. Sotra Jesosy, mpanomponao zay ny mangataka zany, ary mbola hanompo anao zay amin'ny androm-piainana rehetra. Rainay eo izay ny an-danitra, ho amazina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, tao ane ny sitraponao, ny ety tany tahaka ny an-danitra. Meo aneny io ny anina saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, amin'ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka amintsika rehetra ane zao tsotra ny tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao manao hoe: indro zaho Jehovah Andriamanitrao, lay miteny aminao androany, moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va, fa tsy vitany olombelona hain'Andriamanitra atao zany. Ka mandehana aza matahotra, fa indro momba anao ho Jehovah Tompo maro, ary tsy hafoy anao aho na andao anao akory, fa sady momba anao aho ny momba ny ankonanao koa. Sotra Jesosy, ho anao kosa ny dera, ho anao ny aja, sotra sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo an-tananao raiko no apetrako zao. Eo an-tananao raiko no apetrako izao. Nakureta mataimiza naga marube nifavaru tamelia ine riteo aratria Aruvina wani. Sotra Jesosy, voninahitra aneran'Andriamanitra Andriana. Alleluia. Masina Jehovah Tompo maro, entiny ny voninahitra tany rehetra. Tanteraka tokoa ny zasy mahereza daholo tsika rehetrarehetra.
No.